Tompolasy tovovavy anterina ny arabom-bampirarintsoa antsika mianakavy izay nahazo andro vaovao indray moa zany isika amin'ity alarobia 2 aogositra 2024 sy 2024 ity sorantsika ihany koa ilay naharona ny fitantanany sy ny fitahinika fa atsika miresaka amin'ny alalan'ny sary sy ny feo zany eto amin'ny radio Mada, eto amin'ny MBS radio fahitalavitra MBS, eo ihany koa ny Facebook sy ny YouTube. Na ianao zany eto Tanindrazana na ny ampitan'ny Ranomasina dia hananterana ny arabo mba mipirarintsoa satria dia isika mianakavy ihany no miaraka eto satria dia samy malagasy, samy mibanjana ny mahatsara sy ny atao hoe mahapety ny fiainan'ny malagasy izany. Ankoatra an'izay dia ianao izay manaraka ny fandarana dia isaorana manokana mihitsy satria tena fahafoizan-tena lehibe mihitsy zany. Manoloana ny asa mandrara sy ny izay zavatra tsy maintsy hatrehana mandritra ny tontolon'ny andro ka dia hananterana ny fisaorana zany ianao izay manaraka ny fandarantsika eto amin'ny miara-manonja radio Mada sy ny MBS. Eo ihany koa moa ireo teknisianina marobe izay atolorantsika fisaorana etỳ Mpiandohana satria dia izy ireo no miketrika sy mikarakara izany resaka teknika izany ka na ny hoe fahafahanao any an-dafiny any manaraka amin'ny fandarana na ianao eto Tanindrazana dia tsy maintsy ao ny resaka teknika dia isaorantsika ny teknisianina isatsokajana zany na ny eto amin'ny Fohibe na ny miparitaka manerana ny nosy. Ankoatra n'izay ny resaka hoe fandarantsika famakavakana sy fanadiadiana amin'ireo lohahevitra izay nitsogaina tao anatin'ny maro miainga ihany koa amin'ny vaovao sy ny zava-misy iainantsika isan'andro san'andro eto amin'ny firenena ary dia tsy maintsy ho resahana foana ity resaka fanomanana ny tontolo mpifidianana ity zany be dia be ny resaka tsy maintsy tenenina ao anatin'io dia ny mpisehatra dia eo ny Andriamantoa Ramotarisona aleloia rehefa alarobia tahaka an'izao dia eto izy ny député Fetra izay solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny boriboritany fahadimy tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara sady lehibe ny groupe parlementaire ny Tiako Madagasikara dia mbola tsy eto toerana izy aloha zany satria rehefa alarobia ohatran'izao dia tokony miakatra eto izy fa mbola any an-dafin'ny rikany zany fotoana tsy ho ela intsony dia efa tonga aty Tanindrazana izy fa dia mirary soa ho an'ny député Fetra isika namana fanira zava-manantany moa mbola ho avy eo ihany izy hitondra ny famakafakana izay efa nomaniny radio ihany koa. Izay no ela tompolasy sy tombovavy fa tonga dia vavany ny resakitsika amin'izao maraina izao zany amin'ity fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio Mada ity. Ahoana moa tsy maintsy atao hoe tonga dia vavany satria tsy maintsy resahana ny momba an'izany hoe tontolon'ny fanomanana ny tontolon'ny fifidianana zany dia efa misy moa ny atsoantsika hoe code électoral, misy ny lalàna isan-karazany, misy ny lalam-panorenana ary ny fanjakana ihany koa manana ny atao hoe fomba izay hitatana ny raharaham-panjakana araka ny lalàna, hitatanany ny raharaham-panjakana araka ny lalàna. Na misy fifidianana eo amin'ny firenena na tsy misy fifidianana ny asam-panjakana dia asam-panjakana ihany, asam-panjakana egal asam-bahoaka fa tsy hoe rehefa amin'ny fotoam-pifidianana indrindrindrindra hoe ho avy ny fifidianana président repoblika efa volana sisa no isaina, efa andro sisa no isaina dia ilay asam-panjakana lasa miova endrika tapoka, tsy hoe fanahinina ny aty amin'ny ratsamangaika ny tontolon'ny asam-panjakana aty satria ny asam-panjakana misy olona miasa ao, misy fahefana ao, misy fitaovana ao, rehefa hoe administration zany national, asam-panjakana, fiara-panjakana, fitaovam-panjakana, fahefam-panjakana, olom-panjakana dia atsotsika hoe miservira ho isika ny vahoaka malagasy eo amin'ilay amin'ny alalan'ny asa izay ataony. Ny vahoaka malagasy zay dia hoe asam-panjakana zay fa tsy hoe miova tapoka eny am-panidinana eny ilay atao hoe andraikitra amin'ny asam-panjakana sy ny hoe baiko izay omena. Raha misy baiko milatsaka zany dia mba tontolon'ny asam-panjakana zay fa tsy baiko mampanao ny tsy fanao
ny préfet sy ny chef district maninona moa io no amafisitsika foana tsy maintsy resantsika satria nanomboka tamin'ny 7 jolay mantsy io resaka io tamin'le taratasina lefa ministra ny antitany de teneny rehetra mihitsy hoe mampanao zavatra tsy fanao ny préfet sy ny chef district satria préfet sy chef district asaina manao zavatra tsy andraikiny ao anatin'ny zay tsy araky ny lalàna hoe manazava ny programme ny gouvernemanta milaza ny zava-bita any amin'ny commune mitety commune telo farafahakeliny ao anatin'ny herinandro de aveo manao tratra de aveo de hoe resahana ihany ko ny mpandrarany nivon'ireny commune reny sisa nga zany andraikitry ny préfet sy ny chef district ka hoy isika hoe ny asam-panjakana tompoko dia asam-panjakana ary eo ny fa rehefa tsy manao an'izay fa larona zavatra ka na mpanaovina zavatra tsy tokony ataony ny mpiasa-panjakana dia efa tsy izay fa tena fantika an-dalàna tsotro zao zay no resaka io de zay aloha tsy maintsy mbola resantsika sy amafisa mila fatatsika tsara momba zany satria andehandeha any amin'ny commune any zany zao ny préfet sy ny chef district de efa fatatsika izy zay hoe ahoana ny fipetraky ny raharaha eto Madagasikara lasa ampanaovina zavatra tsy tokony ataony de efa fantika an-dalàna no dikan'izay eo aloha zany tsika Andriamatora Motarsona aleloia ianao moa mpitondra famakafakana ihany ko raha ohatra hoe raisitsika zay tamin'ny 7 jolay izy io zany no navoaka taratasy navoaka ministry ny antitany zany manome baiko ny préfet sy ny chef district hoe lasanareo mitety commune telo farafahakeliny ao anatin'ny herinandro de aveo manao tatitra ary rehefa tonga any le chef district sy ny préfet dia resaka ihany ko amina mpandrarany any amin'ireny toerana ahoana mba afahazoanao an'izay satria zao moa zany ianao vao tonga eto amin'ny miara-manonja maolo-pirenena ihany ko fa betsaka amin'ny faneho-kevitra maro samihafa ny candidat président Marc Ravalomanana efa niteny sy nanakina mafy an'io tany fandalovana tany Vohiposa makany Fianaratsoa zany efa lehanao ihany ko dia monument koa zao ny teny ko tao anatin'ny 4 ora tamin'ny alalan'ny secrétaire généralny ny atoko monument fatatsika tsara zany atoko zany fa atoko manana maha izy azy ihany ko de nanakinan'io raha io ihany ko aona fahitanao azy miraba zao ary de miraba ny olona rehetra manaraka izao fandarana miara-manonja izao androany faharoa amin'ny volana aogositra miraba ireo mpanao tsy lazaina ato amin'ny radio MBS miaraba ireo olona any ampitan-dranomasina manaraka izao famakafakana atao eto amin'ny MBS izao sy ny radio Mada mialatsiny tsy hoe manadina miraba manokana ny MBS ao Ambanja sy ny radio ankoay fa reo mantsy mapita manohy mapita ny zavatra resana eto am'izao fandaran'izao fantaniny rina hoe ahoana ny fahitanao ny fanapaha-kevitra ny baiko nataon'ny ministra ny antany iny apetrako aminareo ny fomba alohan'ny ilazako an'izay zavatra tena goavana angeo amin'ny sehetry ny antoko politika nataon'ny Flora Valomanana tamin'ny 1er juillet averiko tsara goavana be ho an'ny antoko tsirairay teakatakana iny daholo aloha ny rehetra hoe nanao congrès isa-paritra de aveo nanao congrès nasionaly de nanao hoe reo olona reo nanao hoe mangataka zay ny irotsanao Flora Valomanana ny impact zany mantsy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha satria tonga de toizako am'izay rina mialatsiny satria mbola misy olona misy fahavoazana mieritreritra le hoe nini azonao kefa tsy azo resahana tsony zany fa ren'olona rehetrarehetra ren'olona rehetrarehetra reny teo nanao hoe mirotsanao président Ravalomanana zay zany impact be zay eo anatrehany fitondrana io fitondram-panjakana io tsy manam-bola io fantatritsika zany tsy manam-bola anaovana an'izany io atokony tsy amoaka amin'ny volany aminy reo ny efa nalainy hatramin'izay zay ngely izy de eo amin'le fahabangan'ny rafitra hoentina anao ohatra n'iny nataon'ny Flora Valomanana iny eo anatrehany fahabangany reny zavatra reny
de manao an'ity note ty ministre ny intérieur hoe iranonareo préfet de région nareo chef district sy ny etsetra zay le anolona le fahabangan'le rafitra comme fitenenana hoe la nature a horreur du vide hoe tsy tiany zavaboary ny fahabangana de tsy maintsy miezaka ireto izy ange mahafantatra tsara hoe raha piasany olona ao amin'ny antokony ny IRD mbola mila vola mila fotoana tsy manana an'izany tsony izy ary mampiasainy zany de zay no mahatonga an'io zany hoe raha amin'ny lafiny ohatrany hoe kajokajy fotsiny zany lozika io fa raha eo amin'ny lafiny tantanana kitoto io ary de mbola mana proof fa fanjakana tsy tandalana ity fanjakana ity tsy asan'ny sous-préfet sy ny préfet sy ny chef district manao compenser manolo ny banga eo amin'ny rafitra le atoko satria tsy andraikiny le izy tsy andraikiny zany tsy andraikiny manolo ny rafitra le antoko IRD na mahapara na oaoaoa hoe anao an'izany de ireto no irany ary fantatritsika le ministre ny intérieur koa angelo tsy de nahavoa mihitsy hatramin'izy teo satria nisy an'le hoe anona koa zany mialatsiny le hoe tsy mahazo mivory tsy mahazo mamory vahoaka raha tsy any anaty efitra izy ko ka zany totodoly fanjakana tsy tandalana ho aty ny olona tsy omby efitra koa na niterenao ho any anaty efitra any ditandrina ny zavatra tokony atao satria ty fifidianany ity mantsy teraka fanahina be de be amin'ny vahoaka amin'ny mpanara baovao amin'ny atoko politika maro isan-karazany de ny olona moa miteny hoe io seni io raha vao hoe io ACC io raha vao hoe namboaro hoe ifanaraka amin'ny tokony izy fa ity ministeran'ny aty tany ty mihitsy io ny tokony miala voalohany ko satria zao noty ange no anaovany an'io nefa misy ny code électoral mamaritra tsara hoe zao ny asa nitsy zao ny asa zao ny zavatra atao azo atao sy ny tsy azo atao de manao noty izy zao mantsy le fanamarena anakiray koa Andriamatora Motarzao io zany aloha noty navoakany io io zany arahantsika mahita hoe io zany hoe tena tsy araka ny lalàna zany fa sitrapon'le ministra ve manokana amin'ny maha-ministra azy manokana amin'ny maha-olom-pirenena azy no hoe amokany iny sa nisy mibaiko ihany koa izy ka zao hitany ireo zany na mivory tsy voatery fivorian'ny gouvernement ange no andiniana an'izany fa hoe ny fivorian'ny état-major ny mamparana ny IRD de mahita hoe ahoana ny fomba anamboaratsika azotsika manao ny congrès paritra ohatra neniny timreny vola fitaovana olona no ilaina tsy hananany nefa ny vola tsy hananany nefa ny olona ny fotoana moa eo izy mbola mieritreritra hoe irotsaky ngarajoelona za manokana de efa manao hoe tsy mirotsaka tsony io fa mbola tsy tiana fotsiny ny elany am'izao fotoana zao comme la nature a horreur du vide ozy ny fitenenana de mbola tazomina eo izy aloha fa amy janvier izy miala fa ny tiako resahana amy maha izy azy ve le ministre ka ministre no azo ny ampiasaina anao an'io tsisy ministère rehetra ministre manana ny lehibe ny prime ministre de prime ministre manana ny lehibe ny hitany rina mbola tenenina reto de mbola ho ampiasainko ministère ny fampianarana de anao ay zany tsy hijanona eo raha ny fahitan'Andriamatora Motarzao azy tsy hijanona eo ministeran'ny antotany any fanjakana mihitsy no ampiasainy satria reto olo reto ange olona tsy mahavoa eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy tsy mahavo tsy mba nisy ministère anakiray hoe nisongadina ve nahavoto eo am'ireo tsy nisy de io mba tsy satria tsy mahavita le ohatrany nataon'ny tiako Madagasikara zany de ampiasainy reo ministère rehetra mbola vao ny intérieur io no mandeha amin'ny préfet sy sous-préfet fa mbola andeha koa ny ministère ny fahasalamana ministère procès d'intention ve le ana efa misy proof zay efa nisy proof satria zao eny any am'reny raha-panjakana reny any amin'ny fampianarana raha mpanaovy ny orange daholo le any amin'ny zapy mbola tsy tonga tamin'ny hoe melohan'ny fifidianana raha de efa zany no natao zay indrindra ka zao tiako resahana hoe zany rehetrarehetra zany tsy hijanona eo fa isy noty maromaro fa amin'ny ministère zay satria maninona tsy nanana an'le fahefana anao an'le congrès pirenena miainga avany any congrès paritra isa tokony ireto IRD reto de io ny fomba
anoerana azy mandingana izy zany tonga de mitsambikina any amin'io a de manaonao foana fa tsy asa zay zany le fanjakana zarana le 4-4 moto 4-4 zay mihitsy do mitapany andoha herany nefa atao tsy herantsony izy ty fa ohatra nefa tena zao efa simby be mihitsy reny vidy 4-4 ve izy fa le 4-4 tamin'ny covid reny inge tsy tanynaleny aloha de mety reo izy reo fa naverina indray aloha hoe ao fa ilainy e ohatra zany fomba fijery zavatra zay le izy fa zao nahoana rehefa entitra tsika manaraka le zavatra mitranga vokatry le fahabangana teo amin'ny fikarakarana ny congrès nasionaly a tsy fahavitany zany ary ny tsy avitanany zany a nanaovana an'io note io a de napetraka arak'io le izy a de zay de ho avy ny note samy hafa fa rehefa mahafantatra reo hoe tena ohatrany tsy ho afaka ilatsaka tokoa ty filoham-pireneny ty a iny mantsy mbola resaka manokana mihitsy iny a mbola ho resahatsika eo zany fa tsisy aza matahotra an'izany rina fa zany ange hoe fa makafakany fa zao ny tena mampalahelo mantsy atao am'le firenena rina de zao betsaka le olona manam-pahaizana tena miteny a za tena manaiky an'za manana doctorat PhD sy ny etsetra fa zao rehefa asaina manao any hoe somary entitra nareo manao an'le izy a de lasa misolelaka my be debe lasa le fampianarana namena azy a mivily tsy teny afa-tsy reto mpanao lalàna ohatra mampivily an'le izy tonga an'le resabe eto amin'ny firenena de nefa tsy tokony ho resabe tsy tokony ho resabe de lasa le malagasy tsotsotra fa mahitsy fijery lasa sahirana ohatra zay ka nivaly ny teny amin'ny teneniny rina hoe amin'ny maha-ministra azy ve izy ny tompona andraikitra amin'ny ministerany atitany a izy zany no afaka azo atosika hanolo amen'ny banga noho ny tsy fisin'le congrès paritra sy congrès pirenena ho an'ny atoko amin'ny fitondrana de ny ministeran'ny atitany tsy maintsy manaiky izy zany na izy miala na izy manao de ahoana ny fahazahoan'andriamatora motarsona an'le hoe tsy maintsy mandeha makany amin'ny commune na telo farafakeliny isan-kerinandro de isaky ny tapabolana manao tatitra normal enjana be ne zany hoe normal araky ny tokony ho izy zany rina satria maninona azakazaka raha tosika mihitsy zany ty chronogramme mihitsy hoe ty tanjona ty natongavana de raha ohatra zao nisan'ny commune de miazakazaka tsika manao an'zao a de manao an'zao de manao tatitra de manao correction kely a de tonga ty amin'ny volana oktobra zany tsika efa feny daholo le rafitra kely satria anangana nge zany reny préfet sous préfet reny nangana hoe komity manohana ny RD ohatra na tsy teanao ary zany le préfet sy chef district an'le izy de tratran'le baiko de nefa le feonferitrereta misy préfet any zao misy chef district any tsy manaiky an'zany ny feonferitrretany satria tsy zany ny anarana tsy zany nampianarana azy aza ohatra hoe mianatra tany mianamy izy na ohatran'zany fatany lalàna de ahoana am'izay zany ohatran'zany keo ohatra hoe ny mpitandro filaminana mety misy baiko politika fatany zao nefa ny feonferitrretany ato fa tsy mahasoa ny piraitan-drazany ty zavatra atao ty de ahoana ny fahitan'andriamatora motatrony zay tena le rafim-panjakana ray manontolo mihitsy no ampiasaina ameny banga no ny tsy fahavitany atoko amin'ny fitondrana ny zavatra tokony ho ataony hoe de sandry zareo ary ny mananana ny tafika rehefoto-kevitra politika no ibaikona ka zao raha-mpanjakana ireto préfet sous préfet magistrat nge reo olona reo rehefa retraité reo a de magistrat de afaka manao asa raha ty amin'ny anina teknika izy zany de ohatrany hoe consultant de afaka manao asany eo anatrehny fitsarany reo olona reo ary nampianariny reo a hoe zao ny lalàna de zao ny marina sy ny ka ampanaovinao an'reo izy tena milaza aminao fa miteraka alahelo eo am'ireo olona reo ary tsy afana fo reo olona reo anao an'izay a de tsy fantatra reto mpitondry reto koa moa zany a de rehefa manao tatitra moa zany le anina de izay zany viay vitatsika ny ary mitsangana daholo ny komity mpanohana ary mangataka anao ilatsaka le fombafomba tsisy hafa amin'iny zavatra nataony tiako Madagasikara iny a ny zavatra tiany reto olona ao anatin'ny fitondrany reto atao
nefa tsy vitan'le izy de niary amin'ny préfet sainy mameno banka ndana makany amin'ny commune reny mihitsy no sainy mameno ny banka de manao tatitra reny de compilena le tatitra de zao laza ny anina sanyreo angeny mandainge hoe nitsangana ny anina nefa izy tsy nandeha kory farafaratsany mantsy zany farafaratsany zany mba nisy marina hoe fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna izy fa raha mba ohatra hoe nisy diplomatie kely zany ny tao anatin'le noty iny de hoe lasinareo préfet chef district mitety commune ohatra hoe mba diplomatie de hoe arak'izay tratra arak'izay vitanareo fa tonga de telo isan-kerinandro minimum farafakeliny tsy maintsy de avy eo manao tatitra ka zao ngeriny le 10 octobre efa fantatra le daty 10 octobre io le fanomboan'ny propagandy amin'ny fomba ofisialy amin'ny enina maraina apetrako tsara 10 octobre efa fantatra le note nivoaka 27 juillet zavatra efa ho septembre ange zany fomba iasany zay zany natonga le telo farafakeliny le commune tsy maintsy tetezina zay no mahatonga an'izy ary ao anatin'le hoe commune ary mbola hoe zay fokotany le bebe tena le fa le tsy hoe le commune de chef le ohatra mbola ao dolo zany rehetrrehetra zany aninjehana n'io fotoana io zany moa zany mampiseho fa olona tsy marina ireto olona eo amin'ny fitondrany reto tsy hoe mitsara fa fanehoana hoe zavatra tsy asa ataon'le préfet sy ny tsy asany ange zany ny asan'ireo mampandeha mampirindra ny asa-panjakana hifanaraka amin'ny lalàna velona zay no asan'ireo contrôle de légalité zany anazy zany anjarany zany fa tsy ny fanjakana dia na vita bassin tsy totoa zany rina totoa zany ka zany tiako tenenina hoe reo olona reo misy chronogramme apetrany mihitsy zany de io nitaterahany amenona le banga le tsy vitany hatramin'izay ny timmange aloha tsy tam'ty 2023 ty vao nanomboka an'le congrès party fefa tany amin'ny 2022 de nitoanana tetsy nitoanana teroa zany ka ny tima manao an'le asany amin'ny mahatoko politika azy nataony tsara araky ny lalàna mariny zany tena mariny nga misy avaka anentsika ny tiako madagasikara am'zany ny tima fahafatandeha ataoko hoe tsy irery ny tima no anisany ny antoko structure indrindra eto madagasikara misy ny teny hoe zay atoko manana an'izao fa mety hoe any amin'ny distrika efatra izy ny manana zay moa ny vitany zany sasany ary zay any amin'ny revom-paritany de mampime fa satria ny faritany efa tsy miexista tsony raha eo amin'ny lafin'ny fitantanana sasany fa zao ny tima nandeha isaky ny distrika hatrany amin'ny fokotany ary tsy heritona ny nanaovana an'izany asa be zany ingénierie be zany zavatra zany fa tsy nataotao fotsiny zany de misy temana de efa zavatra be debe tsy tantarany tsipriany amin'ny fomba fanaovana an'izany fa ny zavatra fantatro fotsiny de zao hoe asa be zany tsy asan'olona ray zany fa asana olona maromaro mihevitra an'izany hoe zao ny tokony atao zay rehetrarehetra zay tsy nataon'io fitondrana io ary tsy mahian'izany ko reo ange natsakanao ary ka mipanoana fitondrana raha zao misy ny lasa mivadika timy teto evite teto amin'ny sezapetrahanao mihitsy za ozy tena TGV mihitsy tena tsorona tena tonga de nitsiny teo mitoranao dozy hoe mba nahagaga fa inona naresy lahatranao nazavainy teo nazavainy tao za ozy nanantena tamin'ireny 2009 reny fa tena hitondra avy any Tuliary le namana fa tena hoe hitondra fampandrosony ity fitondrana ty zany ty tonga teo moa tamin'ny 2018 mbola nanohana izy zao izy lasa tim ary tena mafana fo amin'ny tim any amin'ny faritra misy misaotra azy niova ary de everiny izy fo moa filazan'izany everiny izy fa mba handresy lahatra ireo namany fa raha ny zavatra singa ny élément zany ny tiako resahana amin'le singa ny élément hoe tsy maintsy apetraka hikarakarana azona mikarakara ny congrès national ohatran'ireny fa na le zavatra natao teo tanjom-bato arangerina fantatro tsara fantatry rina tsara fantatry ny olona rehetra fa tsy kitotonona nanaovana an'ireny hoe hitady seza hoe firmily place toerana mazaka tsy zany ange rina de efa manahirany ka ireto olona reto zay nanaovako an'rina hoe mety hoe fahefana eo amin'ny fitondrana anao nanany fa ny fahaiza manao tsy de ho loatra de
mbola eo ihany tsika andriamatora motaritsaona hoe karakara fifidianana aty alohan'ny daty mpifidianana zao tsika, mbola ty alohan'ny daty ofisialy anomboan'ny propagandy, mbola ty alohan'ny daty ofisialy fametrahana ny filatsako fidiana, mbola ty aloha zany zao tsika firitsika an'io roa aogostra de efa tsy mipetraka zany antsoina hoe état de droit, nefa io ny lesona io hoe apetrahany fanjakana tandalana état de droit. Aiza zany tsy misy état de droit ve dia amin'ny nefa ikarakara fifidianana zavatra saripady eo amin'ny fiainam-bahoaka, nefa ny état de droit tsy mipetraka fa antoka lehibe ny état de droit fanjakana tsara tatana. De nisy namana zany ny teny ka zay aneny natonga ny ao anivo ny fitondrana nanamaivana sy tsy ny raharaha andrely hoe fikaonan-doam-pireneny reny, satria tamin'ireny mantsy hoe andao iresaka ambony latabatra, andao iresaka satria raharantsika menakafy ty zay tsy hiditra am'zany fitadiavan-tseza zany makany amin'ny tsy fampandrosoana zany tsy teandroso ay zany ny tsy nanaovany an'iny mba hahafahany anao zay tiany atao. Zay ny fanamarian'le ray aman-dreny zay fandray mantsy le izy fa raha nisy zany ny hoe concertation nationale de samy tompona andraikitra mety hivokatra amina accord politika mihitsy hifanarahana de tsy afaky nanao zay tiany hibaikobaiko préfet sy chef district ohatra ministère-ny antany ministère-ny fampianarana sisa mariny zany raha nisy iny eo am'le tsy ohatr'izao nyfandehan'ny raharaha eo am'le fiainana mihitsy ange, eo amin'ny fampianarana sy ny etsetretsetra de zao hoe rehefa fantatra ao le problème ary izy efa fantatra ka zao vo ny ainga mihitsy de efa fantatra anaza itenenako an'ity hoe ny olana mitranga any Tuléar, any Dego, any Tsimoatsinanina, any Melaka iny, any Maintirano sy ny etsetra iny tsy mitovy amin'ny eto Antananarivo tsisy mitovy. De ahoana no ahafantarana an'izay? Mila mifampiresaka fa ny fetraikany zavatra mitranga ty samy manana ny fetraikany any amin'ireny faritra ireny le fanapaha-kevitra avy aty, de tokony hoe zay mantsy le hoe concertation nationale fa tsy hoe provincial de miresaka. De rehefa mitovy ny fomba fijery hoe zao zany le olana de tokony ahita vahaolana iraisana ny rehetra. Zay inge le tena ilaina, tsy nety anao an'izay reto olona reto moa tsy mahay an'izany. Le fefoka maro zao teo nisy an'le fampiona iny tsy tonga ny fanjakana ny tsy tonga de nanontaniana le mpikarakara tao amin'ny fefoka hoe iza ny tsy tonga de hoe ny teo anivon'ny fanjakana ny tsy tonga, fananina ny tsy tonga de hoe asa tsy fantatra zay. Ka zao hitanao zany tena ingénierie tsotra mihitsy zany, mifampiresaka de miara mitovy ny problème hita de miezaka mitady vahaolana, samy manana ny talentany zay ny tenenin'ny soratra masina, samy manana ny talentany men'Andriamanitra azy ny olona rehetra, fa rehefa miaraka ireo de ny zavatra rehetra miara-miasa asoa zay. De zao vita ho azy le izy zay, fa ireto olona reto tsy zay verina any amin'le état de droit hatramin'ny 2019 ange lorina efa fanamarian'ny PTF zany hoe avereno ny état de droit, fa tany amin'ny voalohany inge langa marivo tototra ny napetraka hoe anao IRD inona le programme kay tsy nandeha araka zay izy tsy velorano be dia be anomboka hoe tena entitra reto mpanao pétrole reto fa tsy manaiky an'io vidina pétrole io ny jirama tena ataotsika zao hitatsika fa mpanantenana any amin'ny tsizy izy le état de droit kabary any Washington le ministre finance voalohany apetraka anao état de droit, tonga le ministre Ramatoa taty arina zay manana renakibony tany zay tsy manahirana anay mampandroso an'io firenena io, fa amerina ny fanjakana tandalany zay tsara tantana mangarahara sy iravy ty le fitondrana zao izy teneniny rineto hoe fanjakana tsy mandeha am'izay izy mihitsy ty mpandika lalàna, mpandika le fisainana, ary tsy tombotso ho an'ny be sy ny maro ange no anaovana ny tianao ty le manao politika mantsy ianao de zao hoe
ahoana no mba hevitra heveranao ametrahana ny tombontsoan'ny maro anisa satria heverina fa maro anisa reo olona reo tamin'ny 2019 satria izy ny lany de izy zany maro anisa ahoana ny fiheveranao ny ametrahana tsara ny tombontsoan'ny maro anisa am'izao fanapaha-kevitra zao tombontsoan'ny maro anisa ve ngy amin'ny ministre ny intérieur ity zavatra ataonao ty fa tsy mandeha am'izay loniny ty tsy mandeha am'izay loniny tena le fomba fisainana n'le fanjakana mihitsy no fandipatra samy fandika tena en contradiction am'le fisainana hoe fanipaka fanipaka zany ohatran'ny hoe fanipaka tsy misevaratra mihitsy tena tsy misevaratra zay le izy tsy mandeha am fomba fitantanana ny fanjakana tsy mandeha araka ny fomba fitantanam-panjakana ity fanapanan-kevitra nataon'nga ministra ity fa hoentina hamen'ny banga ny amin'ny tsy vitany ny antoko IRD sy ny mapara teto amin'ny firenena teo amin'ny fiainana ara-politika zay le izy ka zany mila fatatsika ny tontolony zany rehetrarehetra zany satria tena hoe raha-pifidianana nefa tsy mipetraka ny état de droit fanjakana tandalana nefa ianao hiatrika fifidianana filoha-pirenena mbola ty amin'ny fotoana ty alohan'ny datim-pifidianana de efa mitranga daholo ny tsy fanarahan-dalàna izaka amin'ny endrony maro de zay na tonga ny candidat président Marc Ravalomanana Andriamantora Motarsona ilazany hoe say mailo mijoro manoloana zany ary tsy manaiky lembenana aloha resahantsika kely hoe tsy manaiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena de inona moa no atao am'zany de raha mifanjovana de hoe tonga de masahiny teny riny misy an'izao ohatran'izao zany zao efa izy zao ty resahantsika ty ary za de mino fa efa voaraina satria sadeko vo tsy haiko tomaly sa ohatra zany ho lasa fa efa hitany ko io fotoana maromaro sadeko fa ity le zavatra nataon'ny ministèren'ny intérieur ty zao nge ny sadeka nge na tonga teto izy sady ty miara-manonsy ty misy mandika amin'ny teny anglisy sy amin'ny teny frantsay de eniny fantatra zy zareo daholo fa ny tiako resahana tonga teto nge le sadeka rafitry ny ONU io fa aza jerenareo am'le hoe sadeka afrikanina sy ny etsetra de be fanahintsika menakavy efa lasa ny zavatra taloha tamin'ny 2009 ny resahako tamin'ny sadek tratra ny reto service parallele frantsay reto efa lasa ny zavatra taloha fa ny sadeko tonga teto amantatra hoe inona ny zava-misy manao check-in izy zay ny teny anglisy manao check-in izy hoe inona ny situation misy ao Madagasikara de ny hainy olona rehetra ny haino izy tsy misy mifanapaha-kevitra fa ny haino izy tonga any aminy io resaka natao hoe ministre ny intérieur nanao note io de anao checklist am'izay izy checklist ty no atao ka tsy maintsy zay satria ny Madagasikara nahoana firenena manana ny fiandrianany de rehefa hanao ny analyse ny sadeka hoe tiany tsy mety everiny fa tsy mety zany araky ny hitany satria tsy maintsy nyresaka tamin'ny mpitondra izy ny mpitondra moa am'zany fantatry ny olona ka raha olona folo ve miteny hoe zao ny zavatra mitranga de ny fitondrana rery nanao hoe zao ny zavatra mitranga satria tsy teny hoe zao ny tenen'ny olona rehefa manao an'le check-in fa ny hoe ahoana ny fijerinareo an'izao de fatany ange fa mandaingy ireo mpitondra reo de rehefa manao an'le izy de anomozy rina moa efa tonga de le hoe anao checklist izy hoe reto point tokony hitondrana fanovana ny zavatra tena olana mantsy ry vahoaka malagasy de eto am'le aya tsy atsika malagasy any ayaya ny fiarahamonim-pirenena ny communauté internationale zay hoe so de misy korotany eto Madagasikara zay daholo zao nefa fanamarian'ny olona so de misy korotany eto Madagasikara tsisy olona mahazo tombony am'zany ka de noho izany andao hijery hoe ahoana ny tokony fomba atao ahoana ny rafitra tokony ho apetraka aiza ny olona tokony ho apetraka
ampandehan'io fifidianana io fa ny olona rehetra nge miara-manaiky hoe rehefa mififidianana no tsara tantana hoe araka ny tokony ho izy ny listra araka ny tokony ho izy ny fampelezakevitra fa zao mantsy stomboko kely zay fampelezakevitra zay en situation de monopole nge reto fitondrany reto eto amin'ny resaka hainao manjery tsy misy mahazo manaparitaka ny onjam-peo samihafa ny radio sy ny tele atokopanoatra tsy afaka manaparitaka izany manerana ny firenena ny olona rehetra fa ny fitondrana ihany nefa ny fitondrana tsisy mpiaino ny radiony raha tsy zany izy hoe anao conférence resadresaka ho an'ny mpanao gazety tsy tany amin'ny RNM fa natsona ny mpanao gazety fa alefany amin'ny RNM fa raha RNM manao tsisy mpiaino zany angefa indicatera hoe tsy atokisan'ny olona tsony hoe stomboko kely fotsiny zay fa de manao an'izay le sadek de tsy maintsy miara-mihevitra amin'ny fanjakana malagasy hoe reto ny mila vovaina reto ny mila vovaina reto ny mila vovaina ary zao tena mila miasa aingana mamahany reny olona ny reny fa ny olona tena zay ange le hoe olona mahay miasa ainy mametraka an'izany ao anatiny any fa ohatra seny nanao an'le lista enimbolana tsy hita zay marina fizy indray ara manao lista kitoto de lasa ny any fokotany no kotapaisany olona zay hoe ahoana ny anarana eny tsy ahoana ny eva diozany fokotany tsy zay io fa ity neny nalefa ka le tany ambanjany sy listra avany am'seny mihitsy hoe ampidiro ty nefa le olona ka io présidence io raha mifahafantarako azy tsy tafajany io ary mbola ho atao dolo hoe ahoana ny fitantanany olona io de ho ita eo marina de ahoana zany zao le litsim-pifidianana zany zao fa definitif marina fa definitive io fa tsy maintsy ifampiresahany io satria zao nge satria raha io no entina hoe ampidirina ary amin'ny logiciel ny olona ato arinantsika ato nge ato amin'ny efitra ilany ato tima ve sa tsy tima le olona anjaranareo vahoaka amin'ny teny zany mpiasa ato amin'ny MBS tsy ao anaty listra tsy ao anaty listra de nandeha tany amin'ny fokotany le mpiasa hoe ao ve ny anarako de nijery tsy tao le anarany dozy le président fokotany hoe fa iza ny teny tamin'iny olon'iny hoe asa ivomaka ty de zany ny zavatra mitranga zany hoe efa ambenana zany le olona zay fantatra hoe mpifidy amin'ny filora valomanana ambenana tsy ho ao anatin'le listra zany hoe eto tsika miainga amin'le fotokevitra hoe ny existentiel hoe rehefa misy miexista fotsiny contraire ny hoe na iza contraire an'izay de hoe misy anankiray ka raha vao misy anankiray fotsiny ohatran'izay tsy marina listra ny fokotany anankiray de tsy azo lazaina hoe tsy marina listra ny fokotany tsy marina ny listra ny seny de tsy marina le fifidianana tsy marina le tonga tsy marina de makany manao randratariana manao tohivaka zao tsy maintsy ho tonga am'izay rehefa miaraka sadeka io ange iveriny na ny frantsay ara mbola tsy maintsy ilaza ny heviny ko satria manana hoe fifandraisana historika amin'ny firena malagasy de so de mba misy zavatra azo no entina ihany misy apport bénéficiaire hoentina eo amin'ny eritreritra sy ny fahaiza manao atsarany ty fifidianany ty fa tsy misy mahazo tombony amin'ny hoe fifidianana mikorotana fa raha sanatriaviny mpito mandefitr'olona tongo zany tsy hita daholo reo olona mpikarakara fifidianan'ireo tsy fantatra zay anjohan'ireo satria vokatra ny nataony tsy hoe miantso ny olona anao an'izany zao rehefa zay mamafirivotra no mijinja tadio zay ny ohatra zay ka raha vao mamirivotra anao fafinao am'le listra tsy miady ny olona nge mitelefona vany an-dany fa nareo ve efa matoky an'io lista io ny aty aloha zany eo amin'ny plateau miara-manonjo zay de mametraka foana hoe every tsara ataovy tsara io lista io fa nareo ny tompona andraikitra amin'io ange raha tsy mandeha araka zay tokony ho izy io ary ny efean'zay le efe boomerang mantsy ny fiteniny olona hoe verina tapoka any aminareo ny vokadratsiny zany raha tsy mitandrinareo fa orseni président raha valomanana mihitsy nefa nanao mise en garde na mpitandrina anareo tsy hoe mila verimberina am'izany izy olon dehibe miara-mifanaiky fanatrika fasy no itenenana hoe
mitandrema fa misy an'izao de mbola anao ihany ianao tompona ndraikitra ianao zany ary efa miteny ny filoravalomanana hoe tsika tsy handefitra amin'ny tsy marina za range fahitako nytenen'ny olona hoe ary fa maninonareo hoe ao amin'ny mbs moa zany ohatra mandefindefitra iriny ohatra zay koa ny fahitako azy hatram'izay fa zao efa miteny ny filoravalomanana hoe tsy hoe mandeha tsy handefitra manana ny rariny fa de mamela ny reto olona plaza bobo reto plaza tsanga tsy amanorany reto no anitatra any amin'ny réseaux sociaux sy any amin'ny filazam-baovao maro samihafa ny zavatra everiny fa mety nefa ny zavatra everiny fa mety kitoto tsisy azo raisina de zay tsy handefitra tsony ary de zao misy fanaratsiana président Ravalomana de tsy zay ny olanay tsy zay ny olanay fa mahazaka an'izany ny filoravalomanana fa zao lisitra sy ny lalam-pifidianana aoka andeha araka ny tokony ho izy de zay no itenenana isirina eto ka zay indrina mantsy satria ny laiteny nataony candidat président Maka Ravalomanana iny goavana be iny le hoe tsy manaiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ny endrika tsy fanarahan-dalàna isan-karazany le hoe tsy manaiky lembenana mantsy ny dikany tena hoe misy andraikitra zany fa tsy hoe miteny fotsiny tsy hoe miteny fotsiny hoe nisy an'izao tary nisy endrika tsy fanarahan-dalàna oatra an'izao tary tam'izao ora toerana ohatr'izao olona ohatr'izao no nanao an'le tsy fanarahan-dalàna zay le fitenenana fotsiny zay fa nytenen'ny candidat président Maka Ravalomanana tsy hoe miteny fotsiny fa tsy manaiky lembenana zany hoe misy andraikitra takiana ao inona moa zany le andraikitra takiana rehefa mahita ny tsy fanarahan-dalàna zany ny olom-pirenena ao anatin'ity resaka tontolo-pifidianany ity tenao zay miteny dia miaraka tena hoe mivazavaza mihitsy anga raha azo ilazana azy mamaky batsilana hoe nisy an'izao tary dia izay le hoe tsy manaiky lembenana manoloana ny zavatra tsy mety tena tsy manaiky an'ity satria izao raha raisitsika lavidavitra le izy raha ohatra zany ka hoe manaiky lembenana hoe mifanohatra am'izay raha manaiky lembenana indray zany manoloana ny tsy fanarahan-dalàna inona ny vokatr'izay anao randra-tariana ihany koa de mety hiteny ny any velany ko nareo ara tsisy taitra nareo malagasy tompon-drarahatra tsy misy taitra fa io zany de ataony validation na de hitanao zao raha hoe misy tsy fanarahan-dalàna misy tena hoe tsy hoe état de droit tsy mipetraka amin'ny fanjakana tan-dalàna zany tsy mipetraka araka ny tokony ho izy de ny eto Madagasikara am'izao fotoana zao Andriamatora Motatrona antsika moa fa nyresadresaka kely any hoe propagande ohatrany hoe somary mitsambikina be zany fa daty moa nefa navoaka ny hoe amin'ny 10 oktobra hono ny propagande de misy ny code électoral misy lalàna isan-karazana zany de hoe neutralité de l'administration zao ary zany tsisy akory nefa zany misoratra mipetraka zany ny teny anao atao hoe hainao manjery mpanjakana impartialité de service public de la communication audiovisuelle hoe tena hoe mizara mitovy zany mbola tsy propagande akory ara de mitovy ve ny fahitan'ny olom-pirenena ny fampiasana ny hainao manjery mpanjakana zany président Maka Ravalomanana zany ve efa mba nasaina tao amin'ny hainao manjery mpanjakana any amin'ny studio fa raha tsy diso atao tam'le fasefasy iny izy amin'ny farany tany nefa ny fanjakana egalina vahoaka zany zao raha mbola tsy hoe any anaty propagande efa mipetraka sady zany de inona koa hoe équité égalité de chance entre ny candidat hoe tsy misy mizana tsindrinina fa tokony hitovy soratra daholo zany de hoe transparence ny source ny financement sss nefa raha nyty zavatra ty Andriamatora Motatrona soratra reny mitoetra fa le tena hoe fampiarana tsy ao de lasa théorie foana ny eto Madagasikara théorie resaka ambony latabatra fa ny tena hoe fampiarana tsy araky ny tokony isa de lasa firenena hoentina amina théorie le izy balahoasy resaka vava fotsiny ka tiany rina olona zay nangamba raha ny fahazoko azy any le hoe théorie tsy fahamarinan'le mpitantana ny théorie any amin'ny texte al izy mipetraka tsara milay be tsara rafitra tsara mifehezanteny
tsara rafitra tsara nyfehezanteny tena marina Tsara rafitra. zany fa de zao le nefa inona? olona mpitantana no tsy marina malhonnête le olona mpitantana de zao tsy manaraka an'io teoria io akory izy fa ze zavatra metimety aminy zao nge reto olona reto nge fa manomboka mampalahelo ny fiainany riny e ny tena atahoran'izy ireo a de ny filora valomanana volany firom-pirenena zay inona moa ny tokony atahorany ah tonga de zay mihitsy lefa inona moa ny tokony atahorany raha izany raha nanao ny marina ianao rina zay le tsy matahotra ianao fa nanao ny marina ianao fa raha nanao ny tsy marina ianao a de mailomailo ihany ary tena miorooro ianao tena hoe matahotra so de zay nge le izy e de zao hitariko kely le zavatra teneniny reny fa any amin'ny réseaux sociaux ny olona miteny amiko ny olona avany an-dafy a ary maninona ny to misy miresaka hoe filora valomanana o ny tsy nahaloetra donc a tsy azo atao candidat do za hoe nareo koa de minomino foana n'zao zavatra rehetrarehetra zao voalohany aloha nyresaka etra amin'ny filora valomanana tamin'ny 2018 nge hoa efa nahazo ny latsaky donc ara-dalàna izy a eo amin'ny resaka etra ary ny etra ny tiako sy ny etra ny filora valomanana personne physique sy personne morale tsy misy avaratra zany fa tsy azo ampifangarona zay ary manaraka zany a raha ohatra izy hoe raha sanatry misy hoe androany de o izy mbola tsy nahaloetra de mampatsiahy azy ny tompon'andraikitry ny etra hoe misy reto a tsy voalohanao de azo ny aloha fa tsy azo amin'ny fotoana ametrahana ny candidaturany zany hoe mbola misy etra tsy voalohanao reto a andray matora valomanana mbola afaka mandoa izy amin'iny fotoana iny fa tsy ny etra ny tiako samy hafa ny etra ny tiako zany mantsy mbola tantara be zany fa tokony lalàna natao zany hoe averina daholo onerana daholo nyfahatiatoko ny tiako tamin'ny 2009 resaka lavabe iny fa miverina eto fotsiny ianareo any an-dafy aza minomino foana fa ireto olona reto a filora valomanana ny tena atahorany dinona indray no ataony de misy atoko eto Madagasikara samy teny hoe alao nini agatsy efa tsy anjony zany ka efa loha zany toetrandro le olona ngefa fantatra fa 0,x no azony angamba de manana ny problema mantsy ene zao Andriamatora Motarisona amin'ny filatsana de ny candidat raha hoe candidat zany ny filoham-perinasa Andry Rajoelina zao manana ny olana amin'ity hoe vazaha gasy vazaha sa gasy izy zao manolana ny président Marc Ravalomanana tsy manana olana mihitsy fa ngai Andry Rajoelina zao manana olana zao vao misy nyteny ray ny atoko aty amin'ny républicaine mbola nakany amin'ny fitsarana première instance hoe ahoana io amafisony hoe fampiarana ny lalàna momba n'zany resaka hoe nationalité zany raha ilatsaka candidat ianao de fa tokony malagasy madioteo anao fa tsy fangarongaro ariananare fa nanary izy sy nanary malagasy dia ny ACC mo iny efa niarahantsika iny fesiky ny ACC tsy miditra lalina am'zany tsy aty zany ozy tsy milaza mazava zany ohatra miodikodina eo daholo zany zao eo amin'le raha de ahoana ny fahitany ny Andriamatora Motarisona zay raha resaka nyty resaka Andry Rajoelina dio mbola resaka mandeha be io ka zao vazaha gasy za manokana rina fijeriko an'izy hoe gasy frantsay moa zany tsy misy resaka tokony ho hitariny zany lalàna tsy gasy tsony aloha Andry Nirina Rajoelina point final na iza pahay lalàna miseho reny président ny ACC reny sy ny etsetra tena milaza tsy misy rigueur mihitsy eo amin'le zavatra teneniny eo ka article 42 point tsy gasy tsony Andry Nirina Rajoelina tamin'ny fotoana nangatahany any le zopirenena frantsay ary nazahoany an'zay zay fotsiny lizy de mijanona eo ozy rina hoe mbola adevitra be non tsy zay le izy fa alao apetrakytsika eo amin'ny fomba fitantanana ny firenena filoham-pirenena nga Andry Nirina Rajoelina hatramin'ny 2019 hatramin'izao tsika 3 volana alohan'ny fifidianana 2 volana moa zany sisa ho septambra tapitra de mandeha le fifidianana ka tsy tiany olona le hoe banga le toran'le filoham-pirenena ahoana ny anamboarana azy zay ny mahatonga an'ireo olona ireo tsy teneniny zany
zany le lafiny tsy tenenina eo amin'ny sehitry ny fitantanana fa miverina indray le hoe la nature a horreur du vide de tsy afaka manery raha miteny inge président Macron hoe mialahy ianao nge andro ny Rina Rajoelina fa tsy mifanaraka tokoa amin'ny lalàna malagasy zao a de ahoana ny toyany eo am'le fisainana an'izay le fieritreretana hoe inona le zavatra hitranga fa na eo amin'ny RDR de ady saritaka hoe iza no toanana izany hoe de efa ao aminy de efa ady saritaka zany aty amin'ny mpanohatra misy anararoatra hoe tsy eo tsony Rajoelina de misy miseho misy zany tsy ohatrany hoe filora valymanana daholo akory ny olona fa maninona miteny hoe manokana hoe filora valymanana efa ray aman-dreny mihitsy efa le réactivité zany le hoe taitaitra tsy mitovy am tamin'ny 70 taona ny olona hoe eo amin'ny 80 taona tsy mitovy tsony zany fa mampetraka mandinika mieritreritra sy ohatr'izay a zay no mahatonga azy hoe tsy de mikiropaka am'izany zavatra zany fa na filoham-pirenena Rajoelina hoe zao raha ho alantsika izy de ahoana ary misaviritako io fanjakana io de efa miteny aminareo a zay no mahatonga ny HCC tsy hoe nanaiky ny HCC hoe vazaha gasy Rajoelina tsy zany mangina izy satria raha vao manapa-kevitra izy a de misy vide eo amin'ny fitondrana misy vide eto amin'ny misy fahabangana lehibe eto amin'ny firenena iza no président ny ao anatin'ny 2 volana sarotra be zany zay no mahatonga ny olona tsisy miteny fa ny olona ohatra ny président Macron sy ny ministre Colonna marina fa hoe pomba ny filoha teo aloha Sarkozy le ministre Colonna fa ny olona ohatra n'ireny ny ministre frantsay zany ange ny rigueur aloha tsisy resaka mihitsy zany fa entitra be zany ary efa nyteny raha mifahafantarako azy a hoe amin'ny olo-pirenena masy tonga de hoe rehefa lalàna de lalàna zay fotsiny zay neny olona nisy resa be hoe fihetse-po daholo neny reto RD reto ange fihetse-po ay ny ary de mangataka ny filoha Rajoelina zany ny fahaizana anareo ko zany ve moa agaga raha miteny an'izany nareo fa tsy fitiavana an'le isy fahabangana eo amin'ny lohan'ny firenena mahatonga ny olona mbola tsy miteny fa miandro ny Rina Rajoelina efa tsy candidat tsony mazava zay a azy edikevitra zay fa mampimenareo na ny président ny HCC teo aloha ara de mba menatra manao miteniteny foana an'izany hoe ka zao za tsy nianatra lalàna ara mba mahafantatra hoe ny rigueur juridique point final eo amin'ny article 42 io zay fa aza ny horreur du vide ny mahatonga ny olona tsy miteny fa tsy hoe mamela azy hoe ahoana ny fomba raha ndravan'io ary izy any amin'ny assemblée hoe ay asinanina fa anaovana indray le anina efa niatra iny zao ohatra nefa ohatra ny nangingina indray zao le hoe ho asiana fivoriana extraordinaire andiniana an'ty efa nandeha zany resaka zany nandeha zay satria araky ny tsy de fieritreretan'ny reto olona reto fa ny vola ho ampiasain'ny seni tsisy miresaka le vola ampiasain'ny seni tsisy miresaka zay mbola resaka hafa fa le toizako le tenin'ny Rina teo hoe raha anao lalàna izy hoe tsy voaterivery ny zom-pirena malagasy raha ohatra ka zao miatra manomboka eo amin'ny daty io zany fa le taty efa very de rehefa nahita hoe kay tsy mitombona lizy de najanona lizy de eritreretina indray tininy tam 2018 raha filoha valymanana efa kandidako fa maninona izy zao no de veriko tsy hita zay hevitra reto ny mbola mino hoe ho candidat filoha Rajoelina ka ny any amin'ny Andry Rajoelina no tratran'izay olana zay zao miodina de nefa misy miteny any averimberin'ny olona foana le hoe nationalité frantsay de zao angiriny anazy moa zay raha miala tsiny miala fondro amin'ny reto piraitanindrazana foana mantsitsika na IRD sy mapara sy ny etsetra fa zao ny fanaovanareo ahoana moa zany le fomba hitenenako azy hoe mba tsy hanafitoina ny tena tediaviko mafy ny fanohananareo any andro ny Rina Rajoelina amin'ny fomba mahasositra zay matery anareo hitadiny hevitra hoe ahoana ny azahoany milatsaka de zay komite arianana de aza miteniteny foana tsy fitiavan'ny olona ny fahabangana eo amin'ny fitantanana ny firenena
mahatonga azy mbola janona eo ary tsy tenenina hoe inona ny tranga aminy fa efa tsy mahazo milatsaka tsony io point final tapitra amin'ny lalàna moa zao tapitra amin'ny 18 izy zany 18 janvier izy zany mijanona ka izy ange tsy ho candidat tsony tonga dia any raha amin'ny 18 candidat janvier izy a dia tapitra septembre amin'ny septembre fa izy tsy ho candidat tsony donc izy mijanona eo hatramin'ny 18 raha misy ny deuxième tour zay koa mbola ho lazaina fa rehefa mandeha araky ny tokony izy ty fifidianany ty araky ny atezerany olona dia everina fa tsy isy tsony io deuxième tour io za aloha de miteneny zany rena zay mila mijoro ny olona rehetra ary mila tsy matahotra fa zao zavatra rehetra miara-miasa aso azadindro vahoaka malagasy ianareo any an-dafy nareo ndrany manontany aho hoe nareo ve mba mivavaka nareo eto amin'ny MBS ve mivavaka alohanovanareo fandarana mialatsy zay tompo fa rehefa miala any an-trano zay a de zay no ataonay voalohany indrindra anao fandarana ihany vao mivavaka zay tenenina aminareo ka mila mivavaka dolo tsika vahoaka malagasy fa andrematoa andronirina rajoelona ny eniko any de ohatrany hoe toefa nanao mazimazi tsy fantatro fa dozy hoe sy za ve tsisy dika zany tsy mitondra makay zany de zay le izy ka zao ty ady hevitra hoe filoham-pirenena rajoelona candidat odoy za de mitsaha manamarina fa tsy fitiavan'ny olona isy fahabangana eto amin'ny fitariana amin'ny firenena hatramin'ny 18 janvier mahatonga azy mbola eo ary tsy resahana mba tsy isian'ny korotana meloha zay aloha la izy fa miteny fotsiny a amintsika rehetra vahoaka malagasy amin'ny mpanaradiany tiako Madagasikara ny zavatra nambara amin'ny filora valymanana tamin'ny 1er juillet re olona eritrereto tsara reny teboka folo ny teneniny reny fa tsy nisy na ireto olona ilatsaka hofidiny ifaninana aminy ary sa hiteny akory anao kopy anyreny zavatra ny teneniny sasany reny za de mahafantatra sa hiteneny zany za raha mitenen'la izy fantatro fa vita la izy fa tena enjana ary tena marina le hoe mitenenany azy hoe fanjakana ahoana moa fomba nytenenany azy eo tsy adidiko za samyrery fa adidiko za sy anao ary tsy ananakoavana fitantanam-pirenena zay ny mahatonga an'la izy raha tsy zany miatra tsy vita ny reny zavatra nyteneniny reny de efa mba miteny fotsiny ny amo fa makafakana ny zavatra mitranga teneniko dozy aho hoe ambarako zany fa enjana be reny zavatra nyteneniny reny enjany reny zay rina le resaka hoe ka ty resaka rajoelona hoe milatsaky ty ajanony teo zany fa efa lany andro zany zany ny fomba fahitany olo-pirenena moa zany no maneho hevitra sy mandinika ny raharaha samy hoe mamaky lalàna daholo mamaky lalàna dia mahafantatra ny dikany zany hoe lalàna zany fa ny eto Madagasikara mipetraka teoria taratasy mirafitra be tena tsara tare be mampilentalenta be ny firafitra ny fezanteny amin'ny lalàna isan-karazana eto Madagasikara fa ny fampiarana an'iny tsy ao na hoe tena dikaina fotsiny zao tiany hoe tsy tamin'ny resaka fifidianana ihany Andriamatora Motarsone fa ohatrany lasa fiainana eto Madagasikara mihitsy ny hoe manao fafinaretana sy fahazahoana hoe tompontsony manao zavatra le tsy voalazany lalàna ohatra ianao manara-dalàna ny ray eny anivon'ny fiarahamonina ianao manara-dalàna ny ray eny amin'ny fifamoivozana lazain'ny olona fahondrakondrafana lazain'ny olona fahadala ianao miezaka manaraka ny lalàna hoe rehefa mijanona de eto rehefa eto tsy azo anaovana zao de mijery ny olona fa iny olona io ve fa ahoany lasa oatra zany ny fanabiazana eto Madagasikara lasa ny resaka fanabiazana la izy Andriamatora Motarsone zay mihitsy orina fa natonga samy nanao histoirany sinitsika la longue marche tia be nataony sinoa ndritra iny tsy hoe herinandro na volana lava amin'izay maha longue marche an'iny hoe amataonany nanao reny ny zavatra nisy tany asinina tamin'ny fotoanandro fa ny zavatra tena niazaka zany sinoa mafy
nanomboka teo amin'ny hoe nametramaoatsy tonga ny fitondrana ny fanabiazan'io zay indrindra ary tena nanao disiplinea de hoe dictature zao zay ny filazany tandrefana azy marina tokoa fa ohatrany hoe nisy dictature inona moa le fanapara-pahefana ve fa zao ny azy hoe zao no heverina fa mahasoa firenena endritra tsika menakavy manaraka an'iny zao sinina tonga any amin'ny tendro faharoeratany izao izy ndray ary manao hoe anao sankizay zay ny amerikanina fa tena ambony de ambony mihitsy niveau ny fampianarana sinoa ary ny zavatra mitranga eto Madagasikara miaraka amin'ny fitiavan-tanyrazana asesika any asesika any anaty sainy sy ny lohan'ny ankizy fa ny zavatra nitranga teto Madagasikara ny ena ny fampianarana niveau ny fampianarana teto Madagasikara ka raha tonga ara mpamatsy vola olona tsy bitsybavy no ampiasaina eto de tsy mety de tsy tonga zao mitoy ny université mainty satria ny CSS tsy mahazo ny anjarany de lasa mangina ny any akato université maty ka zany le izy satria maninona tsy de asina anina loatra asina asany le hoe fampianarana fa ny mahafaty de zao sa izara vary amin'ny gony amin'ny ray vodirindrina vatsytsinjao zao milatra be atsy ambadika atsy efa firy andro zay azondrina-tsaina ve le hoe pray vodirindrina amingay andro ny irina rajoelona enivandry manahoana ny niveaun'le olona piray vodirindrina aminy le olona manana 4 sy ny etsetra de vary ray gony nomena fa rehefa mizary izy any Tuléar tany aninona moa lasopy chinoise koa am'izay fa tsy hoe lasopy gasy ny namena zay no ataony mifanaraka ve zany sady tsy asan'le filoham-pirenena no tena mianga janaka raha izay le fomba nytenenana azy ka janony ty gesta hoe vatsitsinjo hoe sy ny etse tsisy impact io hoan'ny sarababem-bahoaka tsy misy raha tena nanao izy ny karakaray ny tatsana andritra ny 5 taona zay karakaray ny lakan-drano karakaray ny masomboly karakaray ny zezika tsy nataon'le izy de lasa izy manao vatsitsinjo de lasa izy manafatra vary zany ane tsy tokony fiheverany mantsirina de zay le hoe sosialim-bahoaka odo hitanareo zany potra foana na tsy te hiresaka an'izany ary reo nanao hita foana hoe tsy fahaizan'le fitondrana zany no mitranga ary le olona miteny hoe tam 2018 moa zany misy fanjakana ve eto misy zao ve eto zavatra tataniny arakay tsy nonizy menakavy akory hoe mba misy mpiaino nefa nampiseho mihitsy hoe zay mahay an'ity zay nanao an'ity mety nanao an'le izy tokoa ianao mety mpandrafitra ianao fa ianao le mpandrafitra le tsy mahavo loatra de alohan'ny olona mikisaka any am'le mpandrafitra mahavovo ohatra zay mantsy le izy fa ireto miseho azo zavatra rehefa manao zay manara-penitra aina ianareo le mandokotrano ny tena manara-penitra ka amin'ny olona am'le olona manao école pour tous tsy zay fa le hoe école mirafitra tsara voatafo tsara misy w misy solaitra be misy mpampianatra nahazo formation zany no atao hoe sekoly araka ny tokony ho izy sekoly hoan'ny rehetra zay no andikana azy fa ny sekoly manara-penitra reo oka tsy teny iny moa zany zareo moa manana an'zay lazay ny anivo amin'ny fitorana de asesiny azy fa ny adiko io manesika ihany koa ny mahita ny tsy fandehananjara eto amin'ny firenena mamarantsika andriamatora motarisana efa tonga ao namana faniry razafy manatany anoho indray ny famakavakana inara ny teny etonao amarana anazy malona zay ny resahantsika rehetra zay ary dia eto am-pamaranana de miverina am'le zavatra napatsiahivon'ny faniry hoe mila mijoro tsika vahoaka malagasy na ifidy an'izy ianao na ifidy an'izy mila mijoro tsika rehefa mahita ny tsamarina etranga eto amin'ity fireneny ity zay ny zavatra petrako fa tiatsika atongavana mantsy de zao fifidianana mangarahara
tsara tantana eken'ny rehetra ary azo itokiana ary de zao ao anatin'ny filaminana sy ny fahatonitsaina tokoa no hitrangany zany zavatra rehetra zany fa dia tsy andeha am'kitotoa mahazatra ny olona rehetra ny olona sasany eto am'ty fireneny ity lehibe resaka be fotsiny fa tsy kaina mitondra ny etan'ny olona miaraka amin'ny any am'roplanina raha tsy hain'retolony reto de eo izy vo mifona fa tsy tonga dolo ny etan'ny olona zany no ahitana hoe tsy mahavory eo fa aza reny no enoina sy itokiana fa tsy de mety loatra dia manao velomanareo hatrany ary de mametraka anareo eo natrehan'ny tompo ombatsika mandrakarivany Andriamanitra. Soratsika Andriamatora Motarsona aleloia nitondra ny fanazavana sy ny faneho-kevitra tamitsika teo zany ambavahomana ampo-meritreritra itsika moa zany dia mipetraka foana amin'ny hoe mandinika tsika mandinika ary mamakafaka dia mijery ny manodidina miainga eo amin'ny eo akaiky aloha miainga eo amin'ny eo isa-tokantrano de avy eo makao amin'ny fiarahamonina de eo amin'ny firenena kiondalana tena andalova amin'ny Madagasikara tsy azo idivirana kiondalana tsy azo idivirana izany hoe tontolo mpifidianana izany tsy azo idivirana io ka raha ohatra zany itsina ny resaka de misy tokoa ary maro ny zavatra asoroana maro ny zavatra asoroana ary ny faniriny rehetrarehetra de iny tsy atao tsy enjery maimbo fotsiny hoe fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra zay mihitsy ny tena izy ary zay no faniriny rehetrarehetra rehefa tanteraka zay de azo atoka fa milamina ny firenena ao aoriana ny fifidianana fa io na fifidianana taizana rehefa fifidianana président république de ohatr'izay foana indrindra ny aty Afrika rehefa milamina izy nahoana ara no misy firenena afrikanina tena tokatokafany maneran-tany mihitsy am'izao fotoana zao ary tena hoe mandroso ny fireneny miainga tany amin'ny resaka tontolo mpifidianana fa nahoana no misy firenena aty Afrika no mampiay ny zavatra eto Madagasikara ne zao re olona tena mampiay mihitsy asanareo raha mahatsapa an'izany fa mampiay ny zavatra misy eto Madagasikara inona no hitranga zay ny fanontaniana apetraky ny olona zay ny fanamariana apetraky ny olom-pirenena am'izao fotoana zao satria izy maninona no mametraka an'izay fanamariana zay satria mahita isan'andro ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena zay foana tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena sarotra sa mora ny manara-dalàna mora ny manaraka ny lalàna tena mora manaraka ny lalàna fa matoa zany misy ny tsy manaraka ny lalàna na hoe mandika vilana ho amin'ny tombotsoany ho an'ny zay zavatra eritreretiny any de ny mombamomba azy sy ny hoaviny no jereny manokana fa tsy ny tombotsoan'ny rehetrarehetra zay le hoe tena isika ihany isika malagasy ihany no tompony sy erany eo ny resaka sadeka eo ny firenena mikambana sy ny rafitra isan-karazany any an-dafy rehetrarehetra any fa akoatran'izay aloha isika malagasy aloha ny tompony isika malagasy no erany ity raharaha ty ka raha ohatra ianao zany hoe manaiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna de ozy ny any velany ka ry zareo raha tsy taitrako anaiky zavatra manitsaka ny lalàna anaiky zavatra ao anatin'ny tsy fisin'ny état de droit anaiky zavatra ao anatin'ny tsy fisin'ny bonne gouvernance io moa zany tsy enjery maimbo mihitsy io tsy enjery fa reny tompoko tsy soratana fotsiny tsy atao fehezanteny tsara rafitra fotsiny fa mitaky fandraisana ndraiky zay ny dikan'ny tenin'ny candidat président Marc Ravalomanana hoe tsy manaiky lembenana manoloana ny endrika tsy fanarahan-dalàna sy fandikan-dalàna sy fanitsakitsahana lalàna isatsokajiny zay mitranga sy misy eto amin'ny firenena miaraba namana faniry raha zafy manantany ary tonga eto amin'ny fandarana dao ary zatsisy sady miaraba no misaotra ny irina toraka zany ihany ko tonton Mota zay niaraka tamitsika teo atao anatiny zay fotoana vitsy nanatanterahana ny fandarana ataotsika hoe adiny ray mahery zay rina rabe mananjara nisaorina ihany ko sady irina de omentsika lalana satria
mbola amonjy ny adidy amanandraikitra samihafa aloha de tsorona fa mbola misy adidy lehibe eny anivon'ny fiangonana miandry andrina zany a de omentsika lalana izy satria fatatsika mazava ho azy moa zany a zanaka mpitandrina manana andraikitra lehibe anatina fiangonana ohatran'izany namatsika dia ifandaminana koa ny fandaharam-potoana eto amin'ny fandaharatsika de zay ny antony zany ijoso sy faly no miaraka amitsika ao amin'ny lafi ny teknika ao ary ny namana rehetra mpiaramiasa eto amin'ny miara-manonja ny teknisiana naizanaiza na atao amin'ny foibe na any amin'ny faritra reo mpanao gazety miparitaka dia ampitondraina amitsika daholo ny teny fiarabana amin'izy ireny zany ny masovo rehetra ihany koa de arabaina ianareo ny mpiaramiasa mafatoky ao amin'ny radio mada dia arabaina ihany koa indrindra izy telomenada zay mandrindra izany fandaharana zany isika mpanaraka mpieno ny fandaharatsika avy any am'ireo toerana marobe tena tsy tambosaina satria ny afatra tonga eo dia avy amina distrika marobe dia avahantsika aloha zany ny any Fenerivobe ozy ry zareo any hoe sao de adinidinareo ary ny fisinay fa tena ato zahay miasa dia arabaina ianareo any Fenerivobe any torak'izany ihany koa ianareo efa nresahako teo ihany moa zany fa averiko ihany fandrina tena misy namana marobe miasa any ary manao zay fametrahana ny paikady amin'ny alala ny fitetezana ireo commune any am'izany distrika ny fandrina izany ny amin'ny foto-kevi-dehibe zay raisiny ny antokotiko Madagasikara am'izao fotoan'izao sy ny fahasahina hiditra anatin'izany fanavotam-pirenena ary ny fahavononana hiatrika fifidianana izany de arabaina ianareo ny any Marolambo sy Antanambao-Manapotsy tena misy manaraka atsika ary nandefa ihany koa ny afatra samihafa ny amin'ny hoe izahay aty koa de tsy akipetrapetraka fa isan-kerinandro dia manatanteraka fivoriana dia isaorana sady arabaina ianareo zany tafiditra somatsara amin'ny fandaharatsika satria manaraka hoy araka nambarako maly amin'ny tambajotra sosialy ianareo ireo dia isaorana bevata mihitsy an'izay satria marina fa salotra ny ahazona ny fifandraisana kanefa efa no amorain'ny Mark Zuckerberg le fifandraisantsika amin'ny alalan'tony Facebook tony de samy manararoatra ny ahazona izany fandaharan'izany avoa isika ao moa zany manaraka izany amin'ny alalan'ny YouTube zany ka ireny rehetrarehetra ireny de hitondrana ny fisaorana ho atsika marobe izy ao fa ny an'zay tadidiko aloha zany de resahako amitsika misy namana vitsivitsy zay anaovantsika kokoa de namana Ihaja Andrenjaka zay avy any Akazobe any ry Ihaja de kokoa ry Ihaja de fantatra ny ezaka ataonareo zany any am'izany distrika an'Akazobe zany de mahereza mandrakariva fa tsy mora ny miatrika ity Adidimasina ho amin'ny fanavotam-pirenena ity torak'izany madama Lalao any Ambatondrazaka zay mpanaraka tsy tapaka amitsika am'izao fandaharan'izao dia tolorana ny kokoa sy arahaba ny namana Faly ihany koa zay mpiara-monina namana niarany riary fahazaza rehefa lehibe moa sarazarainy ny adidy amanandraikitra samy manana arak'izay fandaminany ao ambony azy de miparitaka fa atambatra sy ampifanakakezan'ny Facebook de anaovana kokoa zany ho an'ny Faly zay mponina niara-mipetraka teny Anjanahary teny rehefa miresaka Anjanahary zany tsy Anjanahary 2 jours rery fa misy ny 2 zaina misy ny 2 zaisa misy ny 2 za de kopakopa-tana antsika ny Anjanahary takin'izany ianareo ao Manjakaray eo mbola boribory tamin'ny fahadimy ka rehefa miresaka Manjakaray tsika de misy ny 2C 2B 2D zany ao anatin'izany fokotany izany kopakopa-tanana avokoa ianareo satria maro aminareo no mangataka ary ny tena mahafinaritra dia misy an'ireo namana zany zay nanana ny nalehany tany aloha tany ary voamaly mihitsy ny isan'izay de ao le namana mahafinaritra be zay ilay nitondra fiarakaretsaka omaly fantatrao tsara ianao mihitsy zay zay tsy lavitra eny Andravoaingy ambony eny misy anao rahalahy zany de mahafinaritra be le adevitra amin'ny fampiresana satria namana nahafana fo izy tam'izao fitondram-panjakana zao ny taona 2024 kanefa de tena anisan'ny
tena tsy teherika n'le fitondram-panjakana sy le olona mpitatana n'le fitondram-panjakana mihitsy ary tena manao ny ezaka rehetrarehetra tena diso lalana diso fanantenana tena nananao foana tamin'ireny 7 sy 4 reny ary nandan'ny andro teny amin'izany kanja ny 13 Mey zany tena mba nieritreritra hoe tena hanao zavatra le ramsekely kinanjo de tena fahampotehana ra-piainana no tsapan'izany ranaman'izany de nanjary sofera na mpamily fiarakaretsaka izy amin'izao fotoana izao fa miezaka mafy ary tena manao araka ny adidin'ny fiarahamonina mihitsy ny amin'ny hoe aleo miverina amin'ny olona efa tena vokitraika efa ny olona efa tena hita ny nataony nampandrosa Madagasikara ary efa tsapa tamin'ny alalan'ny fitantanana akabeany teo anivon'ny sehampiaramonina nisy azy sy ny fitantanana ny firenena de ny Filoha Marc Ravalomanana zany tena miasa mafy lay raha namana ary tena miezaka mihitsy ny manazavany hoe zao ny voka-dratsy ny fanonganam-panjakana sy ny nametrahana tao anatin'ny tony hoe olom-baovao hoe sy sodokadoka ny lelamamina taon'ny mpanonga-panjakana tamin'ny 7 sy 4 kinanjo zava-doza ny fidin-dafo zany aty aorina zay mbola iainantsika 7 taona de 7 taona ty aorina mbola ny Filoha Marc Ravalomanana foana no enjehany le fitondram-panjakana sy ny mpanohana azy de le fomba nanenjehana tamin'ny 7 sy 4 no mbola hanenjehana 7 sy 4 de hoy zay hoe oela fanenjehana nareo ary aza ela fa de atozora afara ao anatin'ny fanenjehana ny Filoha Marc Ravalomanana io fa andraiky sy oela ny familiana sy ny fitantanana ny firenena ny Filoha Marc Ravalomanana arak'izay drafitra sy etaetam-bahoaka sy araky ny foronana sy ny rivotra mandeha amin'izao fotoana izao de efa teny zao zany ianareo de efa aprisihana sahady satria anareo de tsy maintsy andray ny andraikitra sy ny toerany mpanohatra afaka volana vitsivitsy de ataovy tsara zany ny entraînement ataovy tsara zany ny fiomanantenanareo ho mpanohitra zay anohitra ny fanjakana rehefa aoriana ny fifidianana dia hoela fanoherana nareo tompoko ary miomana tsara ataovy ny kotrana de nizao ary de efa manomboka an'izany ianareo le tompona andraikitra tao amin'ny fiadinan'ny repoblika taloha lay manana andraikitra samy hafa ao anatin'ny fitondram-panjakana misy ny sasany lo olona misy ny sasany solombavam-baoaka misy sasany gouverneur tena mampiakatra mihitsy ny publication manenjika ny Filoha Marc Ravalomanana misy sasany eny anivon'ny kabinetra samy hafa eny fampiasana contefako aloha zany de tsy fakatany de tahaka ny lay inona moa zany méthode zay nampiasaina tamin'ny 2009 zay nanenjehana ny Filoha Marc Ravalomanana de eo ihany miodikodina mandraky ty ny androany fa tsy hoe le Marc Ravalomanana nenjehana tamin'izany fotoana andro zany ka raha nambara fa hoe reto njatra tsy mety nataony raha ohatra ka zay marina le izy hoe tsy mety nataony fa hatreto aloha zany de hoe alakobika tsy tiako tare hatreto aloha zany de hoe tsy mahazaka namana loso no nanenjehanareo ny Filoha Marc Ravalomanana ary hatreto aloha zany de asokajiana hoe oriava manana ianareo nanonga-panjakana 2009 ary aloanareo nahita ny borsatoka nahita mena sofina nahita ny kely maso afaka be ary mandroaka ny tany malagasy amin'izao fotoana izao mikirakira vola tsy toko tsy foroana ary manao tantely afa-drakotra ny orinasam-bahoaka sy ireo sehatra rehetrarehetra zay ahafahana mitazona ara ekonomika ny Madagasikara toy zay nahitan'le malagasy zay mba niary niainga avy any fototra avy any ambany volo niezaka ny karakara ireo malagasy mitovy aminy amanaliny amanetsina de raha ohatra ka nenjehana tamin'ny fomba fanenjehanareo azy ny Filoha Marc Ravalomanana de ny olana mahavariana mahagaga de zao tsy mba niezaka nareo ny oatra n'le zavatra nanenjehanareo Filoha Marc Ravalomanana ka tsy nandeha tamin'ny lalan'iny raha ohatra ka zay hoa ny heverinareo hoe tsy nety fa vao mainka raha zava-doza nataonareo mihoatra n'izay endriky ny fitantanana zay mara fa nanenjehanareo Filoha Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana andro zany zava-doza amin'izao fotoana izao ary ndrehetra aloha sofa efa misokatra amin'ny maso ny vahoaka malagasy sofa efa tena manongila-tsofina miaino ny sofina vahoaka malagasy ary efa afaka miteny ny vahoaka malagasy akaiky le fotoam-pifidianana amin'izao fotoana izao dia manao fivoriana eto sy eroa mahasamany eo hevitra eto sy eroa fa teo manko le mbola nidinareo ny vava de jainareo ny tongotra fa zao efa miainga
zay fahasahiny vaoaka malagasy miteny zay de zay mbola voana le resako hoe mijoro e masaie mivonona e fa tsy maintsy tanterahantsika ny didymasina ho an'ny fanavotam-pirenena zany ka mongotra n'reto olo reto ary tsy amelina n'reto olo reto hitatana intsony zay firenena zao de arabaina zany ianareo zay ndao atao hoe disolalana ndao atao hoe netikafanampo ndao atao hoe sodokany lela mamy zay natao ny mpanongampanjakana tam'izany fotoanandrano ka nieritreritra fa ity ramose ity no izy kananjo monareo fa tonga saina am'izao fotoana zao de tena arabaina mihitsy ho anareo rahalahy sy ranabavy ianareo ray aman-dreny betsaka aminareo no mifampiresaka aminay de ho zay hoe arabaina fa zay angeny tadiavintsika tsy fotoana ifandatsana akory ny zamyfotoana ohatran'zao fa fotoana kosa ifankaherezantsika ny amin'ny hoe tako ny olombelona rehetrarehetra any fa zao kosa ny adiditsika de zao mampafantatra am'ireo olona zay mbola mety ho ia mbola lalandiso miala lalana manara-dalana n'lay ramosesy mpiaradia aminy am'izao fotoana zao de manazava fa hoe zao ny zavatra iaina ny firenena tahaka n'le naharesy lahatra anareo hoe tsy izy io ramose io de ohatran'izay ihany ko ny fomba fanazava-kevitra hoetitsika any am'ireo olona zay mbola miala lalana any am'ireo olona zay mbola mety ho miazoazo any am'ireo olona zay mbola mety ihany ko zany indraindray voajono any anatin'ny resaka vatsy tosika sy resaka tsinjo sy mora samihafa zany netony zay adihevitra zay satria marobe isan'andro san'andro no fampiresaka amin'ny tena de miresaka an'izany eny ara omaly moa zany de nambara teto fa mbote azy be tsy fakahitana nanomboka tamin'ny latsinainy de nitoy omaly kanefa de fa ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra eto Madagasikara de somary efa hoe tokotokony mba hisokatra le lalana kanefa de mbola tena nitohana de nitohana ny fifamoivozana fakomaly za teny tamin'ny alatsinainy sy omaly atalata ny trangan'zany fa tam'ty androany ty ndray zany de tsy fitohanana nateraky ny hoe mety misy loza maro samihafa na mety misy fiarakodia ampanina zay natonga n'zay fitohanana zay fa mampalahelo mamenatra ary marikoriko ny mijery an'lay fako misavovona ito Antananarivo zay aleanao rehetrarehetra de tena fako misavovona de tena kivy anao ho aty amin'ny fahasankarana ny lalanao ratsy sady feno lavadavaka ny lalana no misy fako misavovona nefa de feno olona maro be no mifamezivezy eny am'izany lala ny fahasankarana zany satria fatatsika fa misy taxi brosy regionaly sy nasionaly miodana indray ianao aty mba mitady raccourci any namotana dia misy fako be ihany ko eria namotana ireny atya nosy be ambany aty ndray koa ianao de misy fako be mandalo ato amin'ny trano dimy ianao akoatran'ny lalana moa zany mba efa natsotsony deputera Amboasalama Emilien de mba vita izy ao fa misy fanangonany rano be koa ao de manahirana zany saingy misy fofona kely mihitsy aza le rano mila jerevany eo amin'ny commune io lalana zay aty amin'ny trano dimy zay raccourci nosy be io mivoaka aty Nosipatrana fa zay ale rehetra zany eto Antananarivo am'izao fotoana zao de ratsy lalan-dratsy dia feno fako dia rano miandrona de zao hitatsika zao mba fatatsika ve no misy an'ity toeranyity ery Analakely eny am-pavillon io ferenkely azafady faly eny fa tsy mampanina fa avelao andeha am'izao eto Analakely io ampovoan-tanàna zay aleanao rehetrarehetra Andravoahangy Ambody Vona Namotana 17 hektara Andavamamba Fasakarana Anosizato de feno fako avokoa lalana rehetrarehetra saingy zao mahagaga sy mahavariana aloha de hoe any am'ireo verina fa toerana tsara tare tahaky ny hoe hiazo iny akorindrano any amin'ny route des hydrocarbures iny hiazo amin'iny Ivandry iny na miazo Anambato be dia tsisy fako tompoko voadio tsara ny tanàna tsara ihany koa ny lalana de ataotsika hoe misy lalana somary ratsiratsy na manahirana kely iny Ambody Voanjo iny
zany hoe avy aty ampilomany ianao de miazo iny ambody voanjo iny fa amin'ny akapobeny raha avy aty atamena ianao de tsara ny lalana mandrapatonga anao hoany ambody vokely ambomanarina any vao misy ratsy na aty atsara sotra tsara ny lalana ka raha iodina indray ianao hiakatra ny alarby mahazo any Ivandry mahazo any evoaka ny anala mahitsy tsara ny lalana mandrapatonga manodidana an'Ambato be raha ho any Ivato moa anao zany de tsara ny lalana akoatrany hoe tafiditra ao Ivato tapitanana manodidina antsena ratsy ny lalana fa misy fako ihany koa miandrona tsy ndraindray re moa zany tsy commune iadidina Antananarivo renivohitra fa ho an'Antananarivo renivohitra zay resahako zay maloto le tanàny mamofona le tanàna tena pitonina misy tsika no miresaka am'izay sao de mba zay ara no mba ahazony le fitondram-panjakana le communication fa sady efa tena feno lavaka zay ale rehetra mitarika fahapote amin'ny fiarakodia usure ary mitarika fandanina eo amin'ny carburant ka raha miresaka carburant tsika ny essence sy ny gazole fa miteraka problema ihany koa eo amin'ny resaka fako ny fako dia tsy vitany hoe mibandalana fa miteraka olana ihany koa eo amin'ny resaka tontolo iainana de tena maloto ny tanàna maloto ka ianao zany efa mba tena hoe afaka tam'le confinement le covid-19 tam'ilay kasibosy de voatery ianao zany tsy maintsy mametaka kasibosy satria tsy ahazaka n'le rivo-pako ianao de hoy zay hoe ohatry ny ahoana reny fisainanreto mpitondra fanjakany reto manomboka any filohan'ny repoblika amin'ny prime ministre mandalo eo amin'ny ministry ny fahasalamana ministry ny rano sy ireo ministra maro samihafa mifamezivezy amin'ireo toerana ahitana fako ohatry ny ahoana reny fisainan'ireo solomamboaka miaradia amin'ny fitondrana sy reto lo olona maro anisa miaradia amin'ny fitondrana reto mandalo amin'ireny toerana misy fako reny indrindra mibe ny tanàna Antananarivo mba tranquille ve ny conscience anareo ka miara-milahatra embouteillage amin'ny vahoaka rehetra ianao miara-milahatra embouteillage amin'ny record diplomatique zay miasa simonina eto Madagasikara ianareo eo any amin'ny fako ary tsy vitany hoe miara-milahatra ny embouteillage eny amin'ny fako ianareo fa raha menatra moa zany nareo de mampiasa gyrophare raha ohatra ihany koa nareo menatra dia voatery nareo mandefa détresse ary mety mandefa klaxon na mampiasa andreo fiarakodia mpanokatra lalana zay miaraka aminareo satria tsy te hijanona ela amina fako mba azonareo iainana ve ny zava-misy eria Nosozato na amin'ny mifofony iny fotsiny ara tandrifiny ny Castelo iny azonareo iainana ve ny zava-misy raha ohatra ka tratran'ny embouteillage ety Anosibe zay miainga avy aty Anosizato mivoaka any Anosy de hitanareo ve ny fahatsetsema ny lakan-drano miaraka amin'ny fako be tsy fakahitana ary misy minina amin'ny lalana rehetra aloha azavaiko amin'le fomba fiteny ahazonareo azy le izy feno minina ny lalana satria tsy mahita WC zany le olona mpatory an-dalana tena mahasorena be le izy sa reny ve tsy lalana lalovanareo reny fa ny lalana lalovanareo dia amina toerana zay heverina fa tsara milamina tsara tsisy lavadavaka ary tsisy fako misavovona fa raha ohatra ka mpitondra fanjakana ianareo ka mahatsiaro ny vahoaka malagasy de manana souci ianareo amin'ny fahasalamany vahoaka malagasy hoe non tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy kosa nama zao fako misavovona zao zao loto-pako zao rano maloto misavovona eraky ny zay lavadavaka rehetra zao na ihany koa ny fahatsetsemany dalina de tavoangy manetsina lakan-drano rehetra manodidina n'Antananarivo mahasorena ho sady maharikoriko efa tsy hitantsony zay fomba ampitana an'le afatra aminareo hoe ahoana inona reny fomba andraisanareo an'le izy aza miaingo ambony tsikokotoko ka manana kadiaky anareo nefa ny tanàna anareo sady feno lavadavaka no feno fako no feno rano miandrona no feno minina zay ale ny vody azo dia masiso ny ranona many
sy zay mety koankely manodidina Antananarivo sy manodidina. Aza miambonareo miaraka amin'ny fiarakodia 4x4 raitra lafo vidy. Midy anaty vitre fumé, miaraka amin'ny mpiambona, manitra be, matsokolo maranitra tsara, mangirana mihitsy aza, ary tsy vidinareo eto an-toerana ny crème manosorana azy, na barano io na kiwi na hafa. Fa nivelany nareo rehefa mivoaka etrony reny manaroatra sady mividy perana kiraro maromaro. Fa mba jereo le piray tanindrazana aminareo. Miaingo ambony tsikoka nareo raha ohatra ka hoe mifaly mandeha amin'ny alalany reny fiarakodia manokadalany reny vitre fumé 4x4 tsara, voiture maivana légère na plaisir. Kanefa lalany eto aminao renivohitra capitale de Madagasikara, farany lalana ratsy indrindra ary sokajiana ary tsy commune urbaine ty Antananarivo ty. Raha io endriky ny lalana, io fako miangona io rano miandrona io, fa commune rurale ty Antananarivo ty. Satria saika any ambany vohatra ny no ahitana an'izany ny antony. Tsy mahaleon sara ny vidiny amin'ny fomba ikotsakotsana ny lalana ho an'ireo commune rurale. Ny fomba ahafahana manala fako satria tsy manana fidiram-bola tsara sy raitra sy mety sy ampy azy le commune subvention raha manahirina voazona kotra ny CLD non ny FDL azafady indrindra tompoko. De lasa any amin'ray sokajina commune rurale no tokotokony ohatran'izao zava-misy eto Antananarivo zao. Mango fotsiny mono loto, mandehana amin'ny Rozy amin'ny alina, de mandehana eny Analakely, mandehana eny Andravoahangy, mandehana eny Behoririka, mandehana eny Nosy-Be, mandehana eny Anosizato de hitanareo le hoe zao ny loton'ny tanàna. De aza ilika any mpivarotra amoron-dalana izy satria le mpivarotra tsy maintsy mitady vola ho atao inona ara le mpivarotra. Ianareo tsy mahavita manao création d'emploi. Secteur privé nampijalianareo tamin'ny Covid-19 ka nanendrika tokony fanampiana azy ary mijaly reo secteur privé reo. Mbola vao mianatra miarina reo sehatra tsy miankinareo. Reo anefa mpamorona asa. Akoatranareo fanjakana zay tsy mahavita mamorona asa. De ntikany lasa mivarotra daholo ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao ka tsy vitsy manokatra gargote, manokatra épicerie, akoatra manosika kalesa. De manao varotra paty sy ron'akoho miaraka amin'ny ran'akoho endasina sy manosika vilany be misy soupe légume. Zany sisa ny fiainan'le malagasy. Akoatra ny manokonoko entana kely etsy mba ho amidy avadika vola. Le mpividy anefa tsy maharaka, tsy misy. Satria le liquidité, le liquide mihitsy le vola miodina mihitsy tsy misy ho an'ny malagasy. Ka raha lasa mpivarotra daholo, iza no hividy? Zany ny endriky ny fahantrana. Indicateur zany. Indicateur mazava be zany amina lafina pauvreté. De miaingo ambony tsikoika ianareo. Raha ohatra ka miantso investisseur ho avy eto Madagasikara ampiasa vola, nefa vao miala eo Ivato, a 15 km mitsofika eto Antananarivo, efa tsy fakahitana ny fofona sy ny lavadavaka sy ny ranomiandrona sy ny loto sy ny minina. Mienjera daholo hatramin'ny poteau misy panneau solaire sy ny rehetrarehetra. Tsy mananasa, tsy manambola le malagasy, voatery manongotra zavatra tsy fanongotra. Mivarotra vy manongotra ny resaka arofanina rehetrarehetra sy ny sisa. Tena trop le izy. Mikamamy c'est trop. Tena trop le zava-misy eto Madagasikara. Mbola mendrika atao renivohitra ve? Le eto Antananarivo renivohitra. Za de indraindray manasokajy azy hoe commune rurale ty fa tsy commune urbaine. Fa raha commune urbaine ty, tsy ohatran'izao le endrika izy. Ary mampime mahasosotra ao anatin'le zavatra de zao. Satria teo aloha de sokajiana va amin'ny mpanohatra no nitondra. Tsy mampanina mihitsy miresaka an'izany ny antokotiko Madagasikara. Ka mety tsy nitovy firiana politika tamin'ilay mpitondra. Mangamanga ohatra ny teo. Ka nijalijaly tamina resaka subvention sy resaka
fiara-miasa momba n'izany fanesorana fako zany kanefa niezaka ny nanao sy nahavita le commune Antananarivo nentiny ny lalao Ravalomanana fa ity de hoe miara-dia amin'ny fitondrana efa volomboasary miaraka amin'ilay filohan'ny repoblika lehibe ny tanàna efa naverina any amin'ny commune le Samva lasa SMA izy amin'izao fotoana izao ary efa maromaro ireo mpandraharaha eto atoerana zay nanome fanampiana nyzany commune urbaine Antananarivo zany na tamin'ny camion benne zany na tamin'ireo karazana fiarakodia zay ahafahana mitongona manadio tanàna sy ny sisa amina endriky ny fotodrafitrasa ary manana amin'ny possibilité rehetra ahafahana manetsika ny olona sy manao intervention amin'ny fanjakana satria efa samy loko volomboasary no mitondra am'izao fotoana zao kanefa vao mainka voretra le tanàna vao mainka tsy vita le lalana de naka décision tao anatin'ny conseil des ministres reto ny asa maika no travaux d'urgence zany nareo de reto daholo de inona ny vitanareo ho afaka ihany le filohan'ny repoblika afaka volana vitsivitsy tsy hita amin'ny fandrosoany le tanàna lavaka be tsy hitanononge ny akasiny ary miala avany pasika ianao eo ny limity eo amin'ny tetezana pasika eo ny limity amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra efa mahazo commune hafa indray ny mandeha any ampitan'ny tetezana any fa de lavaka be tsy fakahitana mandra-pahatonga iria 67 amin'ny rond-point andray ianao zany de mbola feno lavaka koa am'izany lalana rehetra zany de tsy tsapanareo ny fahampitehana amina miliara amin'ny embouteillage tsy tsapanareo ny fandaniana ho an'ny coopérative zay manao ny asa fitaterana mampiasa lalana ny fandaniana ho an'ny olon-tsotra zay mampiasa lalana vokatry ny fahasimban'ny fiarakodia sy fiomanana ny fahasimban'ny fiarakodia melohan'ny fotoana usure sy ny fandaniany ny solika ampiasaina am'izany fiarakodia zany de zao moa zany andray jeu des îles indray zany lalaon'ny nosy de io ve ny etahan'le tanàna andraisanareo an'le lalaon'ny nosy io le etahan'le tanàna etahan'le lalana etahan'le fahadiovana eto de ianareo anao lanonana makotrokotroka be eo amikanja amin'ny mamasina amin'ny ouverture miazakazaka miantso sinoa ampianatra dia anao iny ty le feu d'artifice ty ampiasa artiste sy nyretraka maro be mihitsy nefa tsisy 10 metatra miala amin'le tanàna loto tsy fahikahitana feno minina feno rano miandrona engona moka sy ny retraretra za tsy tanisatsoany ny olona tena efa tena miparitaka ny sainy mameno miarabe ary maloto lamba satria efa tena mikorotana le sain'le malagasy de mampitombo mialatsiny indrindra tompoko mialatsiny tompoko mampitombo reo olona tsy salama saina eny amin'ny lalana mampalahelo aly zava-misy eto de eto ianareo no anao jeu des îles zao moa nareo hatramin'izao fotoana zao de mbola mikarakara n'le fotodrafitrasa samihafa de adininareo hatramin'ilay fikarakarana n'le atleta zay tena ireo no isehatra efa nisy mitondra fanazavana momba zany hoe traika adiny le atleta indrindrandrindra amin'le lafiny le regroupement mila fotoana maharitra zany tsy verenako zany atevitra zany de andray jeu des îles ianareo de ahoana ny fomba hanazavanareo am'le hoe tsy manambola ny CEA fa lasa ny SMGD ny vola ahoana ny fomba hanazavanareo am'le hoe tsy ampy ny fitaovana na hoe mbola misy toerana ampisavovona be ny andralanitra ka tsy maintsy mbola amboarina kely na ihany koa misy fahasimbany ny fiarakodia tokony anangona fako na ihany koa tsy ampy ny lasantsy ahafahana manala fako mampiasa fiarakodia manala fako ahoana ny ahafahanareo manazavan'izany am'ireo vahiny amanarivony zay aparitakareo amina hotely eto Antananarivo renivohitra tsy ahefeny na ry tsy azo sakana n'ireo oloreo rehefa tonga eto Antananarivo hiatrika jeu des îles malalaka amin'ny fandehandehanana izy
raha teo hoe nalakely teo any sotra teo any andavamamby izy teo any akazomanga teo any atao madinika izy teo any andravoangy be sarety atamena nalakely ivandry ambato be zay tian'ireo vahiny reo ale azony atao daholo zany na ho any tsy mazazy izy na ho aiza tikan'izany amin'ny fotoana zay vizivizeny mety carte libre izy ahita ny lotsiny ny aratsina Antananarivo de carte postale mivantany reny délégation na tonga eto Madagasikara reny mitantara amin'ny olona any ivelany any manakarena le Madagasikara fa zao voretra masiso ratsy ny lalana amin'ny capitale de voaporofon'ny olona hoe ito zany le capitale lay revohim-paritany eto an-tany maloto fahatelo ary voalohany aty Afrika mampalahelo ange ny fomba hitantaran'ny olona ohatran'izany de ahoana ny toe-tsainareo hiatrika an'le jeux des îles zany raha ohatran'izao ny etahan'le lalana sy lay kalitao an'le tanàna andraisana azy mba ataovy ohatran'ilay fandalova amin'ny Papa François tompoko raha mety de mba diovina tsara ny tanàna tsy manano lavadavaka mba ataovy hoy raha mety nataky ny fandalovan'ny Kagame teto Madagasikara de maniazaka zahana kely ny diovina ny tanàna mba ataovy aloha tompoko ao anatin'ny 15 andro hiatrehana ny lalon'ny nosy de aorianan'izay indray tsika mifampitady mba diodiovo kely aloha fa ndray jeux des îles le malagasy le Madagasikara fa raha ohatran'izao ny etahan'ny lalana ny kalitao an'ny tanàna asa sokajianareo mpanohatra indray ve ny délégation avy any amin'ny nosy rahavavy tonga eto Madagasikara ka manakihana ny aratsy ny tanàna de lazao vary fa mpanohatra indray reo de lazay fa apprécier ny mpanohatra apprécier ny team apprécier Marc Ravalomanina ny délégation avy any Maurice avy any La Réunion avy any Seychelles avy any Maldives avy any Mayotte avy any Comore miresaka ny loto sy ny faharatsy ny lalana eto Antananarivo rehefa tonga zany fotoanalo zany aleo aloha anticipena le fomba fiasanareo satria ianareo manko olona tsy manaiky diso zany ka atsipitsika mihitsy le afatra satria tena voakorotana ho any fifamovozana sy mifamezivezena amin'ny aratsin'le lalana mialatsiny tompoko voakorotana mihitsy le izy raha tsara ny ataonareo tsy hisy hitondra fianakanina aminareo fa le izy efa anareo nareo saminareo no mitondra fanjakana efa tsy manana problema na moyen nareo tsy manana problema na fitaovana tsy manana problema na olona ianareo fa ianareo mihitsy ny tsy mahay mitatana tsy manana finiavana de mialatsiny tompoko ka raha ohatra mbola mitazona amin'ny teny aloha lehibe ny tanàna de azo entana any aminao koa ny fako raha ilaina misy fetra ny fahazakan'ny olona ny fofopako sy ny fako miangona eto an-tanàna eto mialatsiny aminao ianao ny tetetate tahaka an'io andraikitra be ny tanàna io donc aza ilika amin'ny hafa ny tsy fahombiazanao de tsetsatsetsatsiaritra aloha ny resantsika satria rehefa miresaka ny lehibe ny tanàna sy ny tanàna Antananarivo ary nahazo resaka SMJD tsika de avereny ny volan'olona tompoko miteraka olana be anivony knapy zany ary na patrona aza omaly de niteny an'izay avereny ny volan'olona nalainareo amina miliara atao amin'ny knaps na nindraminy io na nomena na nampiasaina na natao capital zay fomba iresahanareo azy efa nambarantsika teto ty en qualité na inona nareo eo est qualité zay sa intitut personnel ianareo ao anatin'ny SMJD io res qualité nareo de dimbiasa ny be ny tanàna zay hosoloanareo ary tsy ho be ny tanàna mandrakizay ianareo anatin'izany SMJD zany hoe mirepresente an'le tanàna Antananarivo ny be ny tanàna ao anatin'ny SMJD fa raha intitut personnel ianareo indrindra ianao de dikan'izay zany hafahafa ihany zany na tsy be ny tanàna azy ianao mbola manana action ao anatin'ny SMJD de mbola afaka mitango ny vola zany ange zavatra tsy mety indrindraindrindra ny amin'le hoe tsy manana fahafahana hanao recouvrement amina resaka etra mihitsy ny SMJD ny etra tompoko de natao ho an'ny olona tompona andraikitry ny etra manao azy ny service ny impôt miandraikitra azy ny volana tsena ny parkina ny azo ny SMJD alaina donc
détournement à ciel ouvert zany. Azo sokajiana ho volona ihany koa zany. Tsy manana hoy aho fa ahafahana anangony ahetra zany le SMJD. Satria tsika miresaka IFPB dia miresaka an'le hetra tany ihany koa. Miresaka IFPB manko zany a dia resaka trano, dia hafa le resaka hetra tany. Ka raha resaka hetra zany dia mazava ho azy ny hetra dia ny tompona andraikitry ny hetra na azo alana na anao an'izany recouvrement zany na famorina izany no mandraikitra an'izany. Tsy editsika hevitra raha hoe volana parkina na volana tsena no alainareo, tsy hany problème. Fa ny hetra aloha janona ho any amin'ny mpamory hetra. Dia zao omena tsiny le voakana Antananarivo, tsy mandoa hetra le voakana Antananarivo sisy. Ka nareo oana tsy ampy mobilisation anareo sy ny sensibilisation anareo, tsy matanjaka ny communication anareo. Ary farany tokony ho tsapanareo fa sahirana sy mahantra le voaka malagasy. Ianareo zay tsy mety resy lahatra dia io tsy fandoavan'ny mponina eto Antananarivo renivohitra io hetra. Zay mampikatso ny fahafahana manefa ny karaman'ilay mpiasa eo anivon'izany commune zany. Dia mbola fanadroadrona indray no mahazo an'le mpiasa efa tarakarama efa mijaly, mbola manolo-koso ny sary liony le Ramse mpitatana ny tanàna. Fidio ihany rangaha le vavavoaka, fidio ihany le zavatra soratanareo a. Fa misy tompony tanàna, voakana Antananarivo ny tompony tanàna, fa tsy olona ray na roa na telo na efatra na dimy na enina na fito na valo na sivy na folo ny tambatambatra ka mety mahazo tombotsoa amin'ny tanàna Antananarivo. Tsia! Nahita be ny tanàna ako, ary mba nanana an'izany fahafantaran zavatra teto zany ako. Tsy hitako teo an'Andriamatoa Stanislas, fa hitako kosa nanomboka teo an-Rakotovao Andretina. Nahita kosa ako. Eny tsy hitako zany ny tantanany ny Stanislas tompokolahy Piasonam miondrika mpanajana, satria zava-dehibe ny vitany teto, be ny tanàna voalohany teto tanàna Antananarivo sy pasteur Richard Andriamandrato tamin'ny tantanana ny tanàna Antananarivo. Fa mba hitako ia tamin'ny Rakotovao Andretina AKFM, mba niainako ny tamin'ny PDS Andrenjafy Désiré Lalao tantana ny tanàna Antananarivo, mba niainako tamin'ny andron'Andriamatoa Gioli Razanamasy iarahantsika manarina Antananarivo ho Andriamatoa Gioli Razanamasy. Dia mba hitako kosa ny taorianan'izay tamin'ireo mpitondra ny fandimby na PDS io, indrindrandrindra be ny tanàna Patrick Ramairamanana, ny be ny tanàna Hery Rafalomanana, namany zany, mifampiresaka zany, fantatra ny finiavana zany, fa zao nitandrina tamin'ny tenina voaka. Ary tsy manadroadro na mikovanivany aman'olona, fa tena mametrako zava-dehibe le communication interpersonnelle. Fa tsy communication amin'ny endrika fampitahorana rehefa tsy asy nareo 50-23 ery anana sy ny sisy ireo. Dia ateo raty lisansa fa misy taxi be afaka miasa foana eo. Na efa tsy nahomby zao ary eo anivon'ny conseil resaka fampiasana taxi moto, dia mbola karoan-kevitra ihany, satria mianatra eo anaty an'le sipakely Clémence Rarinirina sy Lili Rafarala, miady tsy manaiky indrindra Clémence Rarinirina momba ty taxi moto ty. Fa amenarana goavana be mihitsiny zany, tsy mety anao profil ba hoe tsy mipasy ngely izy. Ka nylay mpanolo-tsaina nitondra an'izy tao ary rehefa manaiky hoe tsy mety zany le izy, tsy lany conseil, dia mbola mitady fikafa foana. Dia io le taxi moto io. Alatsena ohatra miteny sipakely amin'ny Clémence, fa tovavy kely mahafinaritra Clémence namana be. Fa menatra manoloana l'izy satria goavam-be le adiny lehibe ny tanàna sy ny staffiny amin'le mpanolo-tsaina, fa tsy mahavita manenjera an Clémence sy Lili Rafarala anatin'izany fanolo-tsaina ny tanàna zany. Dia voatery manaonao foana. Dia miasa ilay taxi moto amin'izao fotoana andro zao. Dia mitako ny zony koa taxi bisikileta. Misy fiaren'olona potika marobe, ary misy zavatra marobe tsy vitanareo mijery azy.
de avelanareo iasa le taxi moto nareo koa manana objectif politika fa tsy manana patante izy tsy fantako na manana ny lisansa ve hitrandraka an'le asa de roa reny manahirana le izy le zava-misy ka tenentsika zany e zay tompony laky le anatananarivo miaraka amin'ny fitondram-panjakana diovony tanàna fandray jeu des îles rangaha aza velafa baraka miaraka aminareo le voaka malagasy ho hitan'ny comorianina ho hitan'ny maldive ho hitan'ny avy amin'ny mayotte ho hitan'ny mauricianina sy ny Seychelles sy ny réunionnais io le tananarivo io fa mba tsy mety tsy rariny le izy zay ny amin'iny etsika izay afatra zay voarainareo le izy tsara tsy voarainareo le izy hoentitsika ndray rapitso ny toyany fa misy zavatra tsy maintsy resahana ohatran'izay atao anatin'ity fandaharany ity fa manana fotoanareo hanadiovana ny tanàna mandra-pahatonga ny jeu des îles eny ary ty hitrangany zavatra ray ty tena mbola sy nefa voaratsy foana ny resahantsika fa ohatr'izao zany le zavatra nitranga zany alina de nitangorona manoloana ny fonja tao Ambatondrazaka ny vahoaka zany hoe misy ponina zany avany am'ilay tanàna zany zay atsotsika hoe inona moa zany ilay tanàna Mangalaza ohatrany nisy fitsaraham-bahoaka zany tany de nisy olona enina voaroroy ho nanao fitsaraham-bahoaka voasokajy hoe jola tany Mangalaza de niakatra an-tanàna zany ireo mponina omaly ariva nanoloana ny fonjana Ambatondrazaka ny taky ny amoahana an'ireo olona voaroro ireo zay zany izy amin'ny akabeany dia tsy maintsy nanao fanapoam-basy sady niaro aloha satria zone rouge zany toeran'izany ireo mpiandry fonja no miezaka ihany koa zany nanaparitaka an'ireo olona arahintsika ao anatina sekondra vitsy ny sary mirakitra izany fihetsiketsehana tany Ambatondrazaka zany aloha omaly mponina avy any Mangalaza no niakatra mitaky namoana an'ireo enina voaroro io zany tao amin'izany fonjana Ambatondrazaka izany de miverina atao anatin'ny fandaharantsika ny sary izay zava-misy tany Ambatondrazaka no nalefatsika teo zany de voatery nanaparitaka an'ireo mponina zany ny vahoaka zany fa nytitsika resahana am'ireny de hoe manaprofoana ny tsy fahatokisany vahoaka ny fitondram-panjakana ka raha miresaka fitondram-panjakana tsika tsy hoe fitondram-panjakana fobe any fa mbola fitondram-panjakana ny antsona an'ireo sampan'ireo andraiky mpanjakana rehetra any fotony any ireo le hoe représentant de l'État
ary reo ihany koa le hoe manao ny asa zay mifandraika amina raha-mpanjakana zany ka matoa misy ny fitsaram-bahoaka de zao tsy fatokisana ve zany ny raha-raha-mpitsarana satria tsy misy afaka mitsara afa-tsy ny fitsarana irery any fa faharoa ihany koa matoa mbola misy andeam-bahoaka mirongatra miazakazaka makany amin'ny fonja kanefa efa notazomina amponja vonjy mainka ireo everina fa voaroroy de mbola tsy fatokisana ihany koa zany ny fitondram-panjakana satria any fanjakana ny fiambenana amin'ny fonja sy ny fonja fanarenana amintsika raha ny tokony ho izy de tsy mahatoky lay vahoaka takan'izay zavatra anseho tany ikongo tsy nahatoky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fitandrona ny filaminana ny vahoaka rehefa nisy tranga zazavarira sy hoe famonoana ren'ilay zazavarira tany ikongo de lasa ny rohatra nakeny am'lay brigady zay an'ny fitandrona ny filaminana misy tsy fatokisana fitondram-panjakana zany voalohany indrindra ny fitsaram-bahoaka fa tsy fatokisana fitondram-panjakana ihany koa ny fandehanana eny am'ireny kazerina ny fitandrona ny filaminana reny sy manoloana ny tranobe hiaro hitazomana ireo voafonja endrika tsy fatokisana daholo zany resahantsika izany zay le nyresahantsika hoe rava le confiance teo amin'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana lasa mametraka ny justisy na ny fitsarana ho azy lay vahoaka ka everiny fa eo am'ty lalakevitry ity no ahafahany tsara am'reto olona ireto de fitainy amin'ny alalany fitsaram-bahoaka le olona tsy atokisany ho any amin'ny fitsarana tsy atokisany ho any amin'ny tsy atokisany ho any amin'ny mpitandro filaminana tsy atokisany ho any amin'ny fitsarana tsy atokisany any amin'ny fonja satria mety ho afaka araky ny fieritreretany ry vahoaka samihafa miaina zava-misy any fotony de rava le fampitokisana de lasa mitsara araky ny fomba hitsarany ara-pisaina anazy amin'ny alalan'ny fitsaram-bahoaka de tonga de vonomy mahafaty mihitsiny le vahoaka raha tsy zany ray mety metreritra ny vahoaka amin'ny hoe tsy diso ny olona tato aminay fa tondromolotra io endrikendrika io tsy mandalo amin'ny famarina ny itrangan-javatra io ka mety namonjana na nitazomana ny fianakavianay ndao iary rohatra eny daholo mbola endriky ny tsy fatokisana ihany zany fitondram-panjakana satria sampany fanjakana amin'ny alala ny fahefana sy ny andray-mpanjakana sy trano-mpanjakana ny eny fotony rehetra eny ka tsy fatokisana ho isika ny fitondram-panjakana izany satria reo ny resahantsika rehetrarehetra reo de manatanteraka ny andraiky-mpanjakana voatendro sy voasoratry ny lalàna de iny tany ambatonga zaka iny zany anasokajitsika n'le hoe tsy mahatoky le fitondram-panjakana itsony le vahoaka am'izao fotoana zao fa ny manahirana tompoko manahirana amin'ny fomba fitantananareo ny firenena de ahitana trangandoza foana miseho ho an'ny teto Madagasikara inona ny zavatra nyseho mazava ho azy tsy voasambany no misy andeam-bahoaka tahaka ireny mitaky ny famoahana ny fianagavinina ny mpiray vodi-rindrina aminy fa mampalahelo sy mahonena ihany koa de zao lasa adevitra be ny amin'ny fonja eto Madagasikara satria lasa misesy ihany koa lay vaky fonja ny nomaly iny de voasoroka aloha zany le hoe tsy vavak'isan'ny fonja zay ny tenentsika hoe voasoroka ary isaona an'Andriamanitra fa voatamin'ny omaly ane fa komaly ane ny tany mananjary no nisy fonja voalaza fa vaky de vakitsika amin'ny sary zava-misy tamin'ny mananjary ary akoatra ny mananjary ny sesisesy nandritry ny ty fitantanana ny ty fireneny ity ho an'reto mpitondra fanjakana reto ny fahavakisana fonja de aleo vakitsika mihitsy reo karazana distrika sy toerana zay efa nisy an'izany hoe fahavakisana fonja zany na manafaly raha ohatra ka voninao ity zany zao de asitsika vakina ohatran'izao
nisy tranga fanotsirana voafonja tao amin'ny fonjabe anambala tavoangy fonjabe ny tomasina akisankelo faly tsy hitako le izy azafady takona nysoratra tao amin'ny fonja anambala tavoangy ity tamin'ny jolay 2024 fito amin'ny 20 jolay 2024 zany sahabo mitataovy vonina tokony tamin'ny 12 ora teo eo hoy ny vaovao tamin'izany fotoanan'izany zany a dia nianika ny tambo nanararoatra nanafika ampiany fondra tramitrankely fitiliana ka nahatorana azy tao ary lasa ny basy M36 basy 36 zany ty tafatsoka izy ireo ary nangalatra moton'olona nentiny tsoka rehefa ny fanenjehana de tratra tao bazary kely ny ray ity tratra ity ny voalaza androany fa rehefa ny tanana tao amin'ny violent tao amin'ny komissaria boribory tamin'ny voalohany tao tanambo Tomasina dia tafavoaky indray teo anelanelany tamin'ny 3 ora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro trangany fanosirana ajantsika eo zany fa etsy ambony gadra misa 3 no tafapritsaka tao amin'ny fonjany Ambalatavoangy tamin'ny 17 jolay 2024 amaky hafa ndray tsika fonja tao Ambatolampy voafonja enda tafatsoka tamin'ny jona 2024 ndray ty pralaray tapony 3 tazomy mamponja vonjimaiky ny 7 Mey 2024 ary samy tsy mbola voatsara no tafatsoka ny fonjana Ambatolampy ny aliny voalohany ifo ny aliny ray hifo ny rojona 2024 no lavahan'ireo voafonja ireo teo ambany varavaran'ny efitra nametrahana azy ireo sy indrindra ka teo nahafahan'izy ireo nitsoka roina prison break afaharoina manisy ndray tsika faly le publication tamin'izany zany vakitsika ikongo vaky ny fonja lasa nandositra ny ala ny tanàna ny zandary sy ny polisy niaraka tamin'ny fianakaviany niafina no nitahotra ny mpiandry fonja vaky ny fonja ary samy namonjy fodiny ireo gadra eto ikongo nalain'ny mponina ny entiny any amin'ny fokotany Ambatolampy rehefa da tao amin'ny zandary tamin'ny raharaha tuery tany ikongo ndray io de mbola mitole izy SOS ikongo tsy misy mpitandro filaminana na iray ary eto ikongo amin'izao fotoana zao fa nitsoka avokoa izy ireo vaky ny fonja ary samy namonjy ny fodiny ireo gadra eto ikongo de misy source eo de ireo zao misy 3 lavo fonja de ty ndray misy trangan-javatra fa hafa publication tamin'ny novembre ty tsy vaky ny fonja ary tsy nisy fositra na fitsoahana saingy tsy hita fotsiny ireo gadra 13 tao miandry vazo mitombo fa ny adiadiny ivoaka tsy ela ny marina momba izany araka ny fanazavany de io ny anarany laya tale teo anivon'ny administration pénitentiaire mbola raharaha fonja ihany zany de mbola manesy koa tsika faly le faso ihany aizy farafangana tsy ao anga ndasoloa fa tokony misy farafangana de tokony misy Ambalatavoangy ndasoloa jerevantsika fa le farafangana satria nisy any koa zany tany farafangana jereva kely vetivetika le izy zamialitsika satria ohatrany tsy ampy le élément manko raha vao tsy vakitsika le farafangana satria tany farafangana ny tena zavadoza ny tany farafangana satria teo amin'ny 20 teo amin'ny 20 teo eo no gadra tafatsoka de ny 20 tam'ireo no voatifitra tany farafangana dia ny 7 voasambotra dia ny 20 tamin'ireo 7 voasambotra reo no gravement blessé zany nanaratra mafy io le nanokafana fanadidina teo anivon'ny antenymerandoolona le hoe tuerie nandraisan'izy ireo azy tao amin'ny maison centrale farafangana 20 no tafatsoka de ny 20 tam'ireo itika le izy voilà de ny 20 tam'ireo no voatifitra maty dia ny 20 zany naratra mafy 7 tamin'izany fotoanandro zany voasambotra inona tytsika resahana de eo zao zany manaprofo fa zay tsy nisy teto Madagasikara atao anatin'ny 80 taona no misy amin'ity fanjakana ity
tsika tsy miteny hoe tsisy vaky fonja tamin'ny repoblika ny fandimy teto Madagasikara, mety nisy zany fa tsy azo saina ny eritreretina mihitsy hoe farafangana ambala tavoangy ambato lampy miandro vazo ambatondrazaka misy fikomina hoe avoay ny olona voatazona aty an'ity fontsy ity ny akoatrin'izay mbola tsy resahako zay mbola mety tsy ho tadidiko no mitantara azy. Tena totombitana le fitondram-panjakana ary efa sahan'ireo voafonja zany efa vita calculan'ireo voafonja no mivoaky ny fonja zany satria na marefo ny fiambenana ny fonja na ihany koa manaikitra ny gadra tsy ampy ny gagazo mangazo hoanina zaraina na maefa mafy ny adi-tsaina sy ry condition maro samihafa akoatriny hoe tranomaizina mety be loatra ny kongona sy ny sisa tsy fantatsika zany de mikariko hevitra ny voafonja ka na le maison centrale ary lasa voavahan' le voafonja na lavahan' izy ireo na misaoty tamboho izy ireo na ihany koa misaoty vavahady na manabanaka vavahady vy de afahafa ihany le trangan-javatra misy zany resahantsika rehetra zany de endriky ny tsy fahaiza mitantana avokoa endriky ny lefa hoe fanjakana amin'ny totombitana ka ny tsy fahita tao anatin'ny 80 taona hita ahoana ny eritreretinao saika isa taona depuis 2020 mandraky ty ny androany olana eo amin'ny fonja foana no misy eto Madagasikara dikan'izany de zany infrastructure fa laya sécurisation na hoe ilay fitandrona n'ireo voafonja zany tsy mafy zay ve ny tona mahalaza azy na marefo mato misy fonja vaky mifanesesy teto Madagasikara fa atahorana nefa ny eritreretana ny aminy hoe mety misy anton-javatra fa ve ireny trangan-javatra ireny matahotra tsika am'izany fomba fijery zany fa mampametra-panontaniana tsika le hoe nahoany zao rehetra zao no miseho amin'ny resaka fahavakisana fonja ho an'ny eto Madagasikara misesisesy tsy nisy tao anaty repoblika amin'ny fandimby zany e akavitsiana ny fahenona am'izany hoe vaky ny fonja na atamora na vaky ny fonja tany Ambatolampy na vaky ny fonja tany Ambalatavoangy akavitsiana na henonan'izany fa androany ianao omaly ianao tamin'ny heritaona ianao tamin'ny roataona ianao tamin'ny telotaona ianao rehefa jerevanao ny arsiva rehetrarehetra de misesy le fivakisana fonja inona ihany ny tsy efa nitrange teto Madagasikara tamin'ity fitondram-panjakana ty ny ainana avokoa zany zavatra mamoahatra rehetrarehetra zavatra mamoadoza zavatra hafahafa tsy fahita tsisy an'izany alatra zaza varira zany raha tsy fitondram-panjakana ty tsisy an'izany alatra maso zany raha tsy ity fitondram-panjakana ty tsisy an'izany manapanapaka filahiny zany raha tsy ity fitondram-panjakana ty tsisy an'izany kidinampinina malagasy samy malagasy zany raha tsy ity fitondram-panjakana ty de fivakisana fonja favakisana fonja etsero ary fahasahin'ny olona mihitsy azy ikomy manoloana na fonja hoe avoay taona manay misy zavatra manahirana be zany miara-miaina am'le fitondram-panjakana zavatra tsy neritreretinao mihitsiny ny tranga ary zavatra tsy azonao saina maneritreritra mihitsy zao ny zavatra mety iseho miseho tamin'ny fitondram-panjakana ty ngeny nisy an'izany motifa papango motifa vorona izany e rehefa tsy mandeha ny jiro ny jirama zavatra zay tsy fahitanao nandritry ny repoblika amin'ny fandimby zany fa tamin'ity fitondram-panjakana ty zany no ny ainatsika zany hoe asa na lay teny hoe tsy vitany rehetrarehetra tao anatin'ny 80 taona no votaina de lasa nanao karma le izy ny verina anakanen'le olona ny teny am'le izy amin'ny alalina n'le fitondram-panjakana tarihany de miseho daholo ny tsy fiseho fa tamin'ity fitondram-panjakana ty no saika ahitana fut de sujet isa taona teto Madagasikara saika nahitana an'izany isa taona teto Madagasikara ary nisy azany session spéciale zany misy fanomezana bonus noty ho an'ny mpanadina
mpiadina fanadinam-panjakana. Zany zava-misy tamin'ity fitondram-panjakana ity no ahitana am'izany misesisesy amin'ireo tale jeneraly nitendreny fitondram-panjakana amin'ny orinasam-panjakana. Ny fanjakana ihany no manenjika azy ary mamoaka IST kanefa mbola tafaporitsaka ACM, KNAPS, JIRAMA. Ny tsy fahita de fahita am'izao fitondram-panjakana zao. Zafady tompoko. Tsy hainareo le mitatana firenena. Tsy hainareo le izy. Ary mitondra vitan-dratso amin'ny Madagasikara tompoko ianareo. Mialatsiny, mety mafy zany teniko zany. Fa mitondra vitan-dratso amin'ny Madagasikara ny fisianareo mitatana firenena. Satria tsy natokana ho an'izany ianareo, tsy nahazo tsodrano ianareo. Nakafahefana tamin'ny kery ianareo 2009. Ary 2018 ianareo. Tsy vitany nanao doublon, fefa nanomana fitaovam-piadiana ianareo ary nidina an-dalambe tamin'ny alalan'ny 73 député. Ary nitondranareo vatapaty ny olona tamin'izany. Ahoana no hahazo ny tsodranon''Andriamanitra ianareo? Na de teriterenareo amin'izany ary le izy fa ny fomba fiasan'Andriamanitra ihany koa asehony amin'ny zavatra rehetra. De lasa miantra amin'ny vahoaka malagasy sy amin'ny fitantanana amin'ny firenena sy amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ilay fiainana ao anatin'izay hoe tsy natokana hitondra fanjakana ary tsy ampy-tsodrano zany. De tsy haiko inona indray nitranga raha pitso rafaka pitso. Nefa nitranga teto daholo hatramina violina, zazakely 4 volana, zazakely 4 taona, 2 taona, vavykely, lahy-kely. Tsy vitany eo ray ny manola anazy, ray kely manoma anazy, manola anazy, ny dada farany, ny dada naivo, ny dada toany, ny dada beany. Zany ny zavatra mitranga eto Madagasikara anatin'ny fitantanareo ny firenena. Voaotaota, vohitsakitsaka mihitsiny le fiainan'le firenena sy le vahoaka. Ary mahita ny tsy fahita mihitsy ao anatin'ny fitantananareo le firenena, lay vahoaka malagasy lay Madagasikara. De mitodika amin'ny vahoaka tsika. Na le izy mbola toizana, de avela izy salegy reto olo reto de anao ny ataony eo, de mbola hita ny tsy fahita ihany tsika. Na le izy tena tsy maintsy maka fanapahakevitra amin'ny vahoaka, tapahana fa tsy mety tsony. Tapahana fa tsy mety tsony. Amin'ny alalan'ny fifidianana ntiantsika tenenina amin'izany. Ka vonina ve tsika hiatrika fifidianana? Eny, mila vonina tsika fa zao mila mailo tsika. De mila mitsikaraka amin'ny vaovao rehetra isaky ny fokotany sy ny elakelan-trano sy ny olona mampomehany amin'ny commune rehetrarehetra sy ny distrikana zay miketrika fa hanao osika sy hanao alabato amin'ny fifidianana ho avy io. Ka efa mampiasa ny paikady politika rehetrarehetra ahafahana ho tonga amin'ny fandresena amin'ny alalan'ny osika sy ny alabato. De mailo tsika isakana an'izany koa tsika. De avindro ny hery mifampiresaha fanatona. Karoa ny vaovao rehetra eny anivon'ny fokotany sy ny commune ho an'izay mampime rehetra. Manangonangona lista, manangonangona karapanondro, manangonangona numéro, efa miresaka hoe ty candidat ny fitondram-panjakana ity ny olona zao, raha manao an'izao anao de mahazo vatsitsinjo, mahazo tosika fameno, mahazo branche mamora, mahazo karatany, mahazo an'ity sy ny sisa sy ny sisa. Zany de kolikoly ara-pifidianana koa ny anaran'izany ary elohan'ny lalàny zany. Hoe mba ahafahana manao safidy anankiray de tia ny tambony, kolikoly ara-pifidianana zany Meo ny anaran'izay olona miteny sy manao an'izany sy manery an'izany any amin'ny fokotany misy atsika satria efa nampitainy zany. Fa tsika tsy hipetra-potsiny amin'izao. Eto indray de tsisy miala ho so de mieritreritrynareo fa hanao le dola makota sy le efa fomba ratsanareo. Ampy zay tompoko. Misy limitiny fahafahan'ny olona ray manao ratsy sy mitondra ny faharatsiny amin'ny zavatra rehetra eto amin'ity tany masina, tany feny sotoavina, feny kolotsaina mahafinaritra ity ary manakasina Madagasikara. Ampy zay. Zay ady-hevitra zay, resaka fifidianana zay, no hiampitatsika amin'ity loha-hevitra fahatelo ity mikasika indrindra ny fifidianana. Nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny Sadek.
zay efa nambarako fa misy an'lay avocate zay mpikambana eo anivon'ny Sadek ary misy an'ireo officier anankiroa miara-miasa aminy nanao consultation nanao dinidinika fifampiresahana am'ireo partie prenante eto Madagasikara ka raha miresaky sika partie prenante zany hoe mpisehatra politika de tao reo mihevitra fa ho candidat na mbola sy naneho ny heviny ary tao nefa candidat naneho ny heviny ary tao ihany koa reo vondrona politika mitambatambatra na antoko politika na fiarahamonimpirenena eny hatramin'ny fitondram-panjakana aza de niona tamin'ireo solitenan'ny Sadek isika de efa mizara ny vaovao hatrany hatrany eto fa ny Sadek ny vondrom-pikambanana misahana ny Madagasikara raha ohatra ka CEDEAO ny any amin'ny Afrika de l'Ouest de Sadek zany ho an'ny Madagasikara izany indrindra no andefasana amitsika averina zany ity élément tamin'ny vaovaon'ny MBST elana tsiny aloha zany fa isika zay mpanaraka miara-manonja amin'ny alalan'ny FB dia sahirantsika satria manana problème na connexion ngezabe tsika tsy ahafahana miditra mandefa mivatana izany miara-manonja amin'ny tambazotra sosialy zany tahaka n'izany ihany koa ny vaovao omaly miala tsiny betsaka amitsika zany miala tsiny indrindra amitsika zany fa tsika de afaka manaraka mivatana ifandarana miara-manonja amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa amin'ny alalan'ny radio MBS sy ny radio Mata ary ny fahita lavitra MBS ka izay ny antony ny amerenana ity satria misy zava-dehibe nambaran'ireo solitenan'ny Sadek zay navita hiraka teto Madagasikara ary nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety de hoenotsika ny tady vaovao eto ny mpanao gazety ny MBS fahita lavitra sy radio teboka telo lehibe no antony iraky ny Sadek teto Madagasikara nandritra ny herinandro mialohana tanterana ny fifidianana izay voatao eto Madagasikara ny 6 novembre ho avy zao. L'évaluation de l'environnement politique et sécuritaire du pays pour savoir s'il se prête à la tenue d'élections libres, justes, transparentes, crédibles et paisibles, conformément aux principes et lignes directrices de la SADC. L'un des objectifs est également d'évaluer le cadre légal et constitutionnel régissant les élections générales de la République de Madagascar pour les élections à venir qui se tiendront le 9 novembre et le 20 décembre 2023. Cette mission a eu également pour objectif d'évaluer si la Commission électorale nationale indépendante, la CENI de Madagascar, est donc prête pour organiser et tenir les élections présidentielles. Manana didy sy andraikitra goavana ny rehetra atomombana ny fizotry ny fifidianana rehetra ho izy ireo. Le CEAC fait appel à la Haute Cour constitutionnelle, la CENI, les membres de la société civile ainsi que les membres de la presse, ainsi que le syndicat des journalistes de Madagascar, de travailler en concert, de travailler ensemble pour s'assurer à ce que la République de Madagascar soit en mesure de tenir des élections libres, justes, transparentes, crédibles et paisibles, conformément aux principes et lignes directrices révisées de la SADC. Miara-manaiky ny rehetra indrindra ireo niona mivantana tamin'iraky ny Sadek fa tsy maintsy irisona ny fifidianana tsy mijanona eo anefa fa mitaky fifidianana madio ary mangarahara isian'ny fitoniana sy filaminana maritra eto Madagasikara. La plupart des partis politiques attendent à ce que les élections se tiennent. Ils aimeraient participer et entrer donc dans une nouvelle ère et d'avoir un nouveau gouvernement élu. Malheureusement, en ce moment, nous ne pouvons pas divulguer les résultats de cette mission jusqu'à ce que ce rapport soit soumis au président de l'organe. Après cela, l'État membre recevra le rapport à travers son ministère des Affaires étrangères et une copie sera également envoyée à la CENI.
Et c'est là que vous aurez l'opportunité de découvrir les résultats de cette mission. Merci. Nefatra amby roapolo jolay 2024 no tonga teto Madagasikara niraky ny SADC hanao tombana mialoha ny fifidianana. Ijery ny fisotry ny fifidianana fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa raha misy izay ho atao ny 9 novambra sy 20 desambra. Tamin'ny alalan'ny fankakevitra sy fionana tamin'ireo hery-velona toy ny mpanao politika, fiarahamonim-pirenena, mpitondra fivavahana no nahazona izany. Ny faran'androany iraka nampanaovana azy ireo, tsy nisy nipika nefa niresaka sy ny fikevitra tao aorian'izay fa miandry ny tafitra ho ataon'izy ireo any amin'ny komity irasan'ireo ministera eo anivon'ny SADC. Ya, naveritsika mihitsy ny élément ny fampahalalam-baovao ny MPS iny zany a satria dia zava-dehibe tokoa no fatongavany SADC teto Madagasikara nandray an'ireo mpisehatra politika rehetra ary noenon'izy ireo no hoe inona no hevitra avy any amin'ireo mpisehatra politika eto Madagasikara mba ahafahana zany mahafantatra ny tena ho fanatanterahana ny fifidianana ho avy amin'ny teteanté. De nambaran'izy ireo mikasika zany satria dia tapitra ny asan'ny SADC zany ao anatin'izao dingana voalohany eto Madagasikara izao ka tsy maintsy mbola omena aloha zany reo état membre ao anatin'izany SADC izany amin'ny alalan'ireo ministera ny raharaham-bahiny ary ho ampahafantarina ihany koa amin'ny tompon'andraikitra lehibe ambony eo anivon'ny SADC ary ampahafantarina ho an'ny eo anivon'ny vomaera-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana de misy amin'ilay ligne directrice révisée ho avambe zany fiteny zany misy an'ireo vokatry ny asa zay mbola tsy navoaka ny SADC tamin'ny alalan'ny fionana iny zany tsy mbola navoaka ny SADC tamin'ny alalan'ny fionana iny zany fa de hoe omena aloha ireo mpikambana état membre zany SADC zany ary indrindraindrindra ny vovon'ny ediny lohany ao anatin'ny fitarihana ny SADC zay misy ireo biraopitantana maro samihafa avy eo zany vao ho avy ety Madagasikara kalina am'izany tsika roviana dia ahoana ny seni zany zao nanova famindra tampoka ny seni satria rehefa niazo azy zao tsisy nandrotsaka vola tamin'le basket foana lay am'le participation symbolique nataon'lay Union européenne sy ny Allemagne ary ny Frantsay am'le 2 millions d'euros de nandrotsaka kely ny japonais de navadika ho 4x4 sy moto resahantsika zay rehefa aveo de ozy ny filohan'ny seni tsy maintsy mifanjakana nyray tanana an'io rehefa misy tsy vonina androtsaka ao anatin'le basket foana de anao émission spéciale mihitsy aza ny seni zany hoe hisy azakazaka raha itosika atoato fa ny atsika de etondratsika fanamarena hoe manana ny zavatra ambarana ny SADC ary nahafantatra ny zava-misy eto Madagasikara de mila azotsika sy fantatsika zany de mikariko an'izay tsika fa mbola mialohan'ny SADC nanahoana ny vokatry ny dia no efa teto Madagasikara ny aona tamin'ireo partie prenante ihany koa na mpisehatra politika teto Madagasikara ko avambe ny afantarana an'izany satria ny OIF dia tsy maintsy nalefa ny tany amin'ny SADC ny vokatry ny antondihany teto Madagasikara ary ny SADC ihany koa tsy maintsy mandefa amin'ireo ambaratonga-pahefana amboniny sy mifandray aminy de mila karoantsika ihany koa zay fa mbola tsy mipika aloha ny dinika hoy izy ny namana mpanao gazety andro miaratiana mino isika fa mbola hisy lafim-baovao azona mamantatra bebe kokoa momba zany adevitra zay resahan'izany fa ny zava-dehibe tamintsika teo de hoe ahoana ny azona fifidianana juste, libre, transparente, paisible mbola misy arany hoe démocratique accepté par tous zany rehetrarehetra zany fomba fiteny nampiasaina ho an'ny fifidianana eto Madagasikara ka na tsy azo idivirana azy fa tsy maintsy fitaterana amin'ity taon'ity zany fifidianana zany apetratsika mandrakariva ny amin'ny hoe tsy maintsy heverina fa malalaka ho ara-dalàna mangarahara ara-demokratika hitondra fitoniana oekeny rehetra izany ka tsy maintsy misy fandraisana an'ireo sosikevitra maro samihafa zay nentiny ireo mpisehatra politika indrindra ireo kandida hisehatra am'izany de zay zany ny mila tadiavitsika aingana no ahafahana miresaka am'izany mba fantatry mivoaka na izany naty zany aza nefa de zao ny fahavononana de asehontsika isan'andro amin'ny fihetsika sy fiteny fa vonona hiatrika izany fifidianana zany isika
ary tsy vitany hoe vonina hiatrika fifidianana fa manana ataontsika mihitsy hoe ny fomba fitenenana azy manana fa ambony itsaina ambony be mihitsiny ny aminy hoe hanapaka izao zavatoza mahazo amin'ny firenena izao ny fanatanterahana ny fifidianana ka mba azotsika anjany de zao tsy maintsy fifidianana malalaka, fifidianana ara-dalàna, fifidianana mangarahara tsisy teritery mampitombo tombotsoa, mampitombo mirazotra, mampitombo herintsika ho an'ny rehetra mpifaninana zany ka tsisy hoe ny fifidianana de azo ny mpitondra fanjakana tompony fa azo ny mpifaninana hafa fa avoazana tsy ohatran'izany fa rehefa mitovy ny fiaingana ohatran' ireny manao azakazaka ireny 100 metatra ireny de tokony hitovy ihany koa ny vokatra azo rehefa avy eo rehefa misy mitsara mety tsara fipetraky ny tongotra sy ny tanana ao anaty linina fiaingany zany, mety tsara ihany koa ny fijoro sy mety hoe fomba fiainga zay marimarina kokoa ataon'ireo mpifaninana manaraka tsara an'lay fiaingana miaraka ny mpifaninana ary samy manono ny azakazaka ao anatin'ny 100 metatra iny de zay tonga eo amin'ny tsipika fahatongavana de arabaina izy araka ny fomba fitsarana marindrano tsy miangatra zay ny tadiavintsika de aleo hitovy ny fomba fiaingana, aleo hitovy ny fomba traitena n'ireo mpifaninana rehetra, aleo hitovy ny fomba fipetraka ao anatin'izay hoe faritra ahafahana manatotosa azakazaka zay ary tsy isy ny mangalatra depara mialoha ka mety hoe homeny ny arbitre mpitsara tombony manokana zany eo anatrehan'le fifananana tsy mety zany ahitsitsika tsara ohatran'izay le izy mba ho fantatra sy ho voarainy rehetra ny amin'ny hoe tena ohatran'izay inge le fifananana masina eritreretana ho atao ka tsy maintsy ny lalàna ny mandaminan'izany fa akoatry ny lalàna ihany koa tsy maintsy misy fampidiniana mazava tsara eo ampikarakara sy mimpandrainjara ny mandaminan'izany ary ny mpitsara ny lalao azo everina fa mpitsara ny lalao ihany sy eritreretsa-pirenena satria na tsy manana fahefana amokadidy azy izy ireo na tsy manana fahefana hikarakara azy izy ireo manana fahefana anaramaso izy ireo ary teny ny amin'ny fahamarinana na tsy fahamarinana ny fifidianana tanterahany eto Madagasikara ka zava-dehibe ho isika ny fahavitany ny asan'ny sadek teto Madagasikara fa mbola zava-dehibe ny fahafantarantsika am'ireo tolo-kevitra marobe vokatra ny fiaonana sy ireo nandraisan'ny mpikambany sadek azy araka ny fananany am'izay hoe protocole ny sadek momba ny élection tanterahana aty amin'ny faritra zay iadidiny izay zany ny faniritsika ary zany ny eritreretintsika sy mba ho etaetatsika ahatongavatsika any am'le fifidianana madio sy hoekeny rehetra ary mitondra fitoniana vonina am'izany ny antokotiky Madagasikara, vonina am'izany Filoha Karavalomanana ary vonina am'izany ihany koa reo mpiaradia sy reo komiti-panohana ny Filoha Karavalomanana ary efa nampiseho an'izany fahavonona zany am'izao tsika miteny zao miresaka am'ireo vondron'olona maro samihafa zay resy lahatra am'izany kandida Karavalomanana zany. Zay ara no amarana ny fandarantsika am'ty androany ity dia manome fotoanantsika indray androany fa 2 ny volana aogositra ho amin'ny rapitsondray dia hadevitra hafandray no entina amintsika dia mino sika fa isy fivoaram-baovao maro samihafa mahakasika indrindra ny fiainan'ny firenena sy izay rehetra azo resahana fa atreo aloha no azo ambara amezana fotoana indray ho antsika ho an'ny rapitso akasitraka tompo lasy tompo avy